Haleluya. Tafanya sika nitanitandray androany fa albe misy indray ny fonay androany tafiaraka amintsika menakavy tao anatin'ny tim-pangalana live tonga afaka live zay irahantsika eto androany aresatsika ten'Andriamanitra andrenesantsika amin'ny fiderana iainantsika tanteraka ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiderana sy ny tenin'Andriamanitra zay morainsika eto anatin'ity live androany ity dia faly be mihitsy indray miaraka aminareo androany iara hivavaka indray tsika iaraka hisaotra an'Andriamanitra tsika hideran'Andriamanitra ary indrindra ihany koa dia hametraka indray ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra amin'ny herinandro avy izay mbola ho diavintsika io raha tasitraka ka mbola omena antsika izany herinandro izany dia herinandro tena irahantsika aminy mialohavany andehanany mialoha ary dia tsisy ninona hampatahotra antsika satria ny anjely mialo lalana dia misava mandravina ny mokotataona rehetra mandamina ny lalantsika rehetra ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza akino amin'ny Jehovah ny asanao dia ho lavo rano izay kasainao akino amin'ny Jehovah ny lalanao izany no ataontsika eto indray androany manankina amin'ny Jehovah ny lalantsika amin'ny herinandro satria dia mbola maro ny zavatra holalovantsika indray amin'ny herinandro avy manana projet antsika tiantsika ho atao ny zavatra tiantsika ho atao ny asa aman-draharaha ny zavatra maro samihafa fa tsisy ho vitantsika ireny rehetra ireny raha tsy Andriamanitra ny mialo lalana antsika ho zava-poana ihany ny ezaka rehetra izay ho ataontsika raha tsisy Andriamanitra mialo lalana antsika mapetrakantsika amin'ny androany ny fiainantsika rehetra indray an'olo tena ho azy tsika androany hisaotra azy tsika androany iaina amin'ny fanatrehantsika androany
Zany no antony izao fotoa mba afaka izao. Tsy fandanin'andro ny ataontsika eto ry havana malala. Tsy fahazarana. Fa tena fikatsahana ilay volamena, ilay ohatra lavitra noho ny vatososo ny volamena sy ny safira izay ambony vidy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fakatsahantsika ato anatin'ny andro sabata kosa ny lafo vidy indrindra. Ilay tsy voavidim-bola makarena fa maharitra mandrakizay. Arena miafina kanefa hitan'izy rehetra mitady azy. Arena tsara indrindra kanefa mora hita indrindra. Dia tsy n'izany fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Mivavakantsika amin'izao fotoana izao dia ilay hisaotra an'Andriamanitra. Tonga eto indray tsika hisaotra an'Andriamanitra isika. Mbola tsy niverin-dalana ianao tamin'ny herinandro. N'inona zavatra nandalo teo anoloan'ny masonao? Na inona zavatra rehan'ny sofinao? Na taiza tao nanalehan'ny tongotrao? Dia mbola narovany, dia mbola tafaferiny eto indray. Tsy nampiverin-dalana anao izay zavatra niainanao tamin'ny herinandro. Nandalo ato mafy ianao tsy niverin-dalana. Fa raha nitahinako ianao tsy niverin-dalana. Fa mbola eto ianao. Fahasoavana izany. Tombom-pahasoavana ananantsika amin'Andriamanitra dia ny fitehirizany antsika. Andriamanitra raha nilaza tamintsika fa mpiandry ondry izy. Izy no mpiandry tsara. Dia ny mpiandry tsara dia tena mitahiry ny ondry. Miaro ny ondry. Mitahiry azy ireo anatina toerana mahafinaritra. Mitondra ny ondry any amin'ny toerana tsara. Miaro ny ondry amin'ny ambodisiny liona masika. Izany mpiandry tsara izay hitokitsika eto ry havana malala. Raha hivavakantsika amin'izao fotoana izao dia hanondrika ny lohantsika isika. Afaka mandohalika mihitsy isika raha sitraky ny fonao izany azonao atao. Fotoanan'izany androany. Fotoanan'izany androany. Raha andohalika ianao tsy ho an'iza akory ny andolehanao eto fa ho an'Andriamanitra. Dia tsy misy mahitanao akory angao amin'ny toerana misy ianao ao e. Anatina efitrano kely misy ianao amin'izao fotoana izao. Tsisy nizaniza mahita anao ao. Fa aza matahotra fa ny Andriamanitra izay andolianao dia mahita anao. Miariary ao anatrehany mihitsy. Tahaka ny vidéo ngezabe, tahaka ny écran ngezabe anankiray ao an-danitra ao. Isarinao mandohalika ao anatin'ny efitrano kely anankiray izay misy anao io. Tsy mahaliana koa ny olona na tsy mahita anao azy. Tsy ny olona ny zava-dehibe fa iza no mahita anao amin'ity sabata ity. Andriamanitra dia nilaza fa ny andro sabata dia famantanana amintsika sy ho aminy. Tsy misy idiran'ny olombelona izany na dia iray azy. Fa famantanana amintsika sy ho amin'Andriamanitra. Antorantsika sy Jehova ity andro ity. Ka tsy misy nizaniza avakan'isisika misy ity. Ary nahitan'ny olona isika na tsy hitan'ny olona. Tsy izany ny zava-dehibe androany. Fa ianao hitan'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa io ianao tonga eo anatra. Amena Jesosy. Mivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao izay Jehovahandriamanitra. Mitena malanatra sy manome voninahitra ny anananao izay faratampony ambony indrindra amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ambony indrindra amin'ny fahasoavana. Ambony indrindra amin'ny fitiavana ihany koa Jehova. Ambony indrindra amin'ny fisainana amin'ny fahalalana. Ambony indrindra amin'ny fahendrena sy takatry ny saina. Bekoaka eo anoloan'ny fahamasinanao izay. Bekoaka eo anoloan'ny voninahitrao Andriamanitra. Ndreto izay androany manetry ny tenana eto anatrehanao. Ny vehivavy misaron-doha amin'izao fotoana izao satria mihetry. Manarona ny voninahitra eto anoloanao Jehova. Tahaka ny anjely mampirina ny elany. Tahaka ny mpanjaka anankiray izay manala ny satro-boninahitra. Manala ny akanjo-boninahitra. Fa manolotra an'izany ho anao Andriamanitra. Bekoaka aminao izay amin'ity androany ity Jehova. Manome voninahitra ny anaranao izay. Manandratra ny anaranao izay Andriamanitra fa lehibenao. Masina ianao Andriamanitra. Mendrika anao ny ankofana androany. Na inona zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay. Tsy mamaritra an'izany ny fahalebiazanao. Notahina be izay tamin'ny herinandro iny. Fa tsy mbola reny ny tena mahay ianao anao. Fa mbola mihoatra lavitra noho ireny. Isaorana ianao izany. Nandalo azy izay tamin'ny herinandro iny. Jehova tsy mamaritra ny mahay ianao anao reny. Fa Andriamanitra tsy takatry ny saina ianao.
Andriamanitra tsy toy ianao avo indrindra ianao tsy tanahita-karina araka ny sainay zany seza fiandrianana itoeranao zany Jehovah fa ambony indrindra zany miendrika indrindra zany ary tsy ny fisainanay olombelona mihitsy ny afaka hatakatra an'izany tsy ny fahalalànay olombelona mihitsy ny afaka hisainsaina an'izany Jehovah Andriamanitra fa ny fanahinay kosa androany nifandray aminao ny fanahinay kosa androany hiondrika eo anoloanao dia anome voninahitra anao zay Jehovah mideranao zay Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy fa Andriamanitra tsara haleluya zao tatiavana malala itenenantsika eo anatrehan'Andriamanitra fa nainao famindram-pontsika avozy samaraina ho antsika ny famindram-pon'Andriamanitra na misy zavatra avozin'Andriamanitra ho anao isamaraina dia ny famindram-pontsy tsy lany ritra zany mateonao mbola velona mikorihatra anatin'ny taonanao ny famindram-pon'Andriamanitra mateonao mbola velona mikorihatra anatin'ny ozatra sy anatin'ny nofonao famindram-pon'Andriamanitra mateonao mbola velona mikorihatra anatin'ny filanina sy ny vilianao mateonao mbola velona Jailami Nisamindrantunau Sinisa suavanau Tunduk jalan Jailami Defini
zany famindrampon'Andriamanitra zany daholo ny fiainantsika rehetrarehetra ry havana manao. No kasihanao ny famindramponao Jehovah. Ny latabatra dia nisy sakafonao hanina foana zay nandritra ny herinandro. Nisy sakafo naroso teo Jehovah Andriamanitra. No kasihan'ny fahasoavanao ny volaninay dia nisy zavatra nandrahoana foana tao Jehovah. Ny oatra lavitra no izay rehetraretinay mihitsy nataonao anay. No tahiny izay Andriamanitra. No tahiny izay satria ampy tsara ny sakafonao aminay. Afaka milaza androany fa tsy no tahinao. Raha toka tsy nihinan-kanina mihitsy tamin'ny herinandro. Na nihinana indray mandeha fotsiny izay isanandro. Mbola afaka mety miteny izay tena tsy ampy Andriamanitra ny fitahinao. Fa nihinana intelo isanandro izay. Ampoanay ny fahasoavanao Jehovah. Ampoanay ny fahasoavanao. Mikorina indray anatin'ny tenanay any. Ny nofonay izay ratsy sy tsy mendrika ity. Maloto sy tsinitsinina ity. Fa mbola karakarainao ihany. Mbola omenao izay mahasoa azy ihany io. Mbola omenao sakafo ihany io. Mbola sitranonao ihany io na marary. Anefa nge io nofona io no manalavitra anao e. Io nofona io ange Andriamanitra no mahatonga anay tsy mahita anao e. Manao ny sitrapony io izay dia lavitra anao. Fa mbola ozy alenao e karakaraiko. Alleluia. Na dia maloto azy. Manohitra anao ange ny nofonay e. Fa mbola tsy avelanao iaina anatina hanoanana. Mbola tsy avelanao iaina anaty aretina Jehovah. Mbola omenao fifaliana sy fampifaretana Jehovah Andriamanitra. Izany ny fitiavanao izany. Ary androany izay resy lahatra ny amin'izany Jesosy. Resy lahatra. Fa tsy mahita fitiavana tahaka anao. Tsy mahita izay Jesosy. Na hoaiza na hoaiza Jehovah Andriamanitra. Alehibe loatra ny fitiavanao anay. Miatraikatra anatin'ny tenanay manontolo an'ny fitiavanao anay Jesosy malany. Narovanao ilay tamin'izay rehetra nalehanay Jesosy. No tantaninao ny dianay tsisy navelanao. Na dia ny vatatra tsy navelanao tamin'ny fotoana ny tongotray Jehovah. Firy ny tomobila ny fanena taminay tamin'ny herinandro iny. Taizany lalana tsy tonga anay. Fa tsy nanao accident izay. Tsy nandona tomobily izay. Tsy nandona olona izay Jesosy. Izay rehetra nalehanay narovanao tamin'ny ranao. Tsy navelanao Andriamanitra. Tsy navelanao isy loza niahatra taminay. Tsy navelanao isy zavatra hikasika ny nofonay akory. Izany rehetrarehetra izany entinay eto anatrehanao isaorana ianao Jesosy. Firifiry ny olona mety nentina tany amin'ny urgence tamin'ny herinandro io satria nanao accident fa tsy rava. Naratra Jesosy malama. Fa izahay Jesosy mbola tahinao izay tsara ihany. Mbola velonay somatsara. Afaka miriary miaina tsara. Manam-pahasambarana, manam-pilaminana, manam-piatarana Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay. Miteranao ny fananay. Manome voninahitra anao ny sainay. Jehovah Andriamanitra mitianao amin'ny herinay rehetra. Misaotra Jesosy malala. Satria ravana malala. Iteny amin'Andriamanitra raha. Alala ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy rehetra iteny alala Jesosy fitiavanao. Tsy takatry ny saiko ny fitiavanao. Tsy takatry ny saiko ny fitiavanao Jesosy. Lehibe anao Andriamanitra.
salifachako kalali na wailititagana yashkulele tafukiwana kalali na wailititagana ilingiana chao mazuri fanaiku fanilumana salva mitunda francese nikiala tututulu lumiala kaminau falali na waili vitamana lali na waili tupadamani cho kanisa lifitabana usipelina litupuisa lifachako kalali na wai lifitabana niyashkure tafutuana kalali na wai lifitabana. Ny olona rehetrarehetra izay mifanena amin'ny Jesosy lavana dia tsy maintsy mitena ny fitiavan'i Jesosy io daholo lavana malala. Io daholo ny mahakasika ny olona ary io ny tsy ampy ny olona eny amin'izao tontolo izao io. Manana ny zavatra rehetra ihany ny olona izay mety ilainy ny fidianana ny zavatra sy hanaovany fahafinaretana eto amin'izao tontolo izao ity. Fa ny fitiavana, ny tena fitiavana marina ny havana malala tsy afaka ho hitan'izany zavatra ao amin'i Jesosy. Tsy afaka. Tsy izay hita fitiavana marina izany tsika raha tsy ao amin'i Jesosy ihany. Izany no mahatonga ny olona na dia mahantra azy, mahantrana nofo azy, dia tsy hitanao eny amin'ny endriny mihitsy hoe malahelo izy. Satria misy anankiray ao anatiny ao manolotra fitiavana azy isanandro. Feno foana ny fiainany, haleloia. Fa mahita olona ianao tena manan-karena, manana ny zavatra maro, fa tena hitanao ihany koa fa mijaly olona, tsy manam-pitiavany olona io, tsy mahatsapa mihitsy olona io misy tia azy. Ary izany mizaraintsika eto foana isanandro. Isika eto dia mizaran'i Jesosy isanandro ry havana malala. Mizaran'i Jesosy, milaza momban'i Jesosy hoe iza marina moa Jesosy. Inona no azon'i Jesosy atao eo amin'ny fiainanao? Tsy mba mizara fa tsy izantsika ry havana. Fatatsika loatra mano fa ny zavatra rehetra eto mandalo, fa Jesosy maharitra mandrakizay. Jesosy dia ilay tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Izany no zaraina aminao eto androany. Hiteny aminao mihitsy izay izany fa tsisy liana avinao antena iny ty izao tontolo izao ity. Aza manantena ninina eto akory ianao, fa tsisy liana antena ianao ety. Andao anantenan'i Jesosy. Andao anantenan'i Jesosy. Amen. Amin'izao fiainan'izao asambarana vesa fiadananako mandalo miselan'izany matetika zany androna feno alahelo akivina Verievicana, Alijivatsuina, Rafa Fatisana. Tifananiti, Cintura fianana, Uama, Raiti fiananiti. Vamos apoiar nós mesmo, não. Salhando a vocês, não.
Hariana Sichanana Ratuikina Sawane Soyanza Jisoshi Anafakana Jesusi Christi Rasuana Ufafiana Nisi Jesusi Christi Ameru Meru Nari Fula Jesusi Christi Toda fe falira fafana Jesus Christi Jatana na de retirana Jesus Christi Resuana Ufafiana Nisi Jesus Christi Ameru Meru Nari Funa Jesus Christi Toda fe falira fafana Jesus Christi Afaka mintsy zany androany Jesosy eo felombelomany foko Jesosy. Ny zavatra efa party efa maty mihitsy ny fonao. Misy fiadanana efa maty efa ela. Misy fifaliana efa maty efa ela. Efa tsy hitanao tsony zany efa ela. Haozy izy ianao hoe ohatrany efa tsisy afa-tsy fahoriana sisy zany fiainako zany. Ory angeza Andriamanitra. Androany Andriamanitra. Androany Andriamanitra ny atongavany eto anomeanao fiadanana izy. Hanome fiadanana Jesosy. Tenena androany Jesosy avelom-belomony foko hoe. Velomy a Jesosy.
Akan luaranao Jesosy korinana anatiko androany. Aka Jesosy le fanahy ny fiadanana avy aminao tena hitina ao anatiko Jesosy malala. Amelombelona ny fanahiko androany. Fa tena tonga eto Jesosy ry havana. Afaka mamangy anao izy amin'izao fotoana izao. Hidina ao anatinao. Dia ho tsapanao fa manomboka misy ahatra hiovany anatinao any. Manomboka lasa misy fitoninany anatinao. Manomboka lasa misy fahasambarana anatinao any. Ka na alina natoandro. Dia ho marina aminao ny tenin Jesosy manao hoe aza manahy. Aza matahotra. Rehetrarehetra androany ohatra ny tena tsika. Amen, Jesosy. Fiainako mikwana Tumpo niamiko antaka yanamiri Tumpo mamijana Tumpo isyainaku mikwana Tumpo niamiko antaka yanamiri Tumpo mamijana Tumpo nisyainaku mikwana Tumpo niamiko antaka yanamiri Tumpo mamijana Tumpo nisyainaku mikwana Tumpo niamiko antaka yanamiri Tumpo mamijana Tumpo nisyainaku mikwana Tumpo niamiko antaka yanamiri Tumpo mamijana yanamiri Tumpo mamijana yanamiri Tumpo mamijana Tiano ny tena ho an'Andriamanitra ny hafanana. Avao zao anaty an'Andriamanitra ny fanoratenanao. Avao zao anaty an Jesosy ny fanoratenanao. Amen, Jesosy. Napandaliana mihitsy anaovantsika an'izany izany andro. Napandaliana anaovantsika an'izany izany andro. Anaova vavaka fanoratenanao androany. Anora Jesosy ny fona io. Anora Jesosy ny tenanao. Amen. Tumpo mamijana Tumpo mamijana Atadambiaku ufana mizan Tumpo Tumpo nisyainaku mikwana Tumpo niamiko antaka yanamiri Tumpo mamijana Tumpo nisyainaku
Mbola nisy olana kamamy an'Andriamanitra ny avana kanalin'Andriamanitra. Fa raha baiboly izay rehetra tia an'Andriamanitra dia hozy izy Andriamanitra hoe, hozy Andriamanitra mantsy ny Abrahama hoe, izany fanekeny izany dia ataoko aminao sy ny taranakao harivo mandihy. Lalina angeny fitiavan'Andriamanitra rehefa hatrany amin'ny taranaka harivo mandimby efa voatsodran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Abrahama. Abrahama nefa amin'izany efa aiza efa tsy entsoiny, tsy mahita an'izany tanàna n'izany tsony Abrahama, fa Andriamanitra mitoy mahita an'ireo ary nitsaron'Andriamanitra foana ireo noho ny amin'ny Abrahama mpanompoka dia ho tahiko ireto tanànany ireto, na dia tsy hitantsony azy tahiko. Haleloia, satria tazomiko ny teniko, satria tia izy. Andriamanitra miteny izany hoe tiany ianao, Andriamanitra miteny izany hoe nahita olona tia azy izy dia efa miomantsika, fa tsy mba zavatra kely nataon'Andriamanitra antsika, tsy mba zavatra kely, fa hatrany amin'ny taranakitsika faramandimby efa fantatr'Andriamanitra sahady nanaovana azy. Tonga hatrany amin'ny taranaka fahazato, faharoanjato, fahatelonjato hitan'Andriamanitra foana ny tondrana andreo, ary tena nitanterahany tokoa ny teny fa nitahany io izy. Davida zany angeny avana olona araka ny fon'Andriamanitra, fa inona tsy nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida? Nafinaritra n'Andriamanitra mihitsy naneo ny heriny tamin'ny alalan'ny Davida, tian'Andriamanitra mihitsy nampiseho hery. Ohatran'ny milalao fotsiny Andriamanitra sy Davida eo amin'ny fahavalo rehetrarehetra izay nanoloana ny Davida, satria tian'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra, miara-mandresy amin'Andriamanitra. Haleloia, miara-misandratra amin'Andriamanitra, satria tia azy. Ny olona rehefa mpivady dia mitovy ny toerany ravana, mifanakaiky. Hafahafa raha misy olona mpivady dia mifanalavitra toerana rehefa any anatina fanasana na any anatina fety isan-karazany any, fa miara-toerana, mifanakaiky foana satria mifankatia. Rehefa nakambana ho iray dia tahaka an'izany mihitsy Andriamanitra sy Davida, Andriamanitra sy Abrahama, Andriamanitra sy Mosesy. Izay toerana misy amin'ny Mosesy dia eo ankilany eo Andriamanitra. Haleloia, satria tia antsika loatra Andriamanitra. Tianao koa Jesosy androany. Mba tianao ve ny andovan'izany teny izany hoe hatramin'ny taranaka ao harivo mandimby ry Abrahama ho tahiko, satria hitako ankehitriny izy fa tia ianao, hitako ankehitriny fa tsy natakalinao an'i Isaka fa tia ianao. Dia noho izany ho velomiko Isaka, fa hatramin'ny taranaka Isaka harivo mandimby mbola ho tahiko. Izany n'Andriamanitra ivavahantsika ny avana manana. Androantsika rehetrarehetra ny devoly, ny zavatra esoriny devoly ety amintsika dia ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany ihany ny esoriny ety amintsika izany. Rehefa tsy tia an'Andriamanitra tsika dia fantany fa lavitra an'Andriamanitra tsika. Rehefa tsy tia an'Andriamanitra tsika dia fantany fa misy fetrany ihany koa ny fanompoantsika sy ny fitadiavantsika an'Andriamanitra. Fandaontsika androany hiteny amin'Andriamanitra hoe mba ho any amin'iza moa izay Andriamanitra. Ianao ihany no andray Jesosy. Ho any amin'iza moa izay fa ianao ihany no andray. Satria ihany ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Omeo hery ahy Jesosy. Omeo hery Andriamanitra. Haleluia. Fanahy omeo hery ahy.
Yatwaliza Mungu. Yanawile musakaza kwiza. Sulisitaliwa Namatena Namatena Krisana Wanamini Yatwaliza Mungu. Yanawile musakaza kwiza. Sulisitaliwa Namatena Namatena Krisana. Não sei falar mais. Se não é que é Wale mliusa Musa fanalo. Je não sei que é. Wale dua na tribes. Se não tem eles. Domitic Sanch. Fanayo era para frente. Fanayo. Umewela. Fanayo. Belunga. Azabelilela. Fasila na wisana. Wanamikela. Amini sajina. Wanaminis. Yatwaliza Mungu. Yanawile musakaza kwiza. Sulisitaliwa Namatena Namatena Krisana. Wanamini Yatwaliza Mungu. Yanawile musakaza kwiza. Sulisitaliwa Namatena Namatena Krisana. Sulisitaliwa Namatena Namatena Krisana. Sulisitaliwa Namatena Namatena Krisana. Hallelujah. Namatena Sanch. Yantu. Azabelilela. Namatena Krisana. Manusura na Jesus. Manusura na Jesus. Ianao rehefa laza Jesosy fa zay nandray anao dia omenao heviko ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany heriny raisinay zany iny Jesosy. Tsy herentinay manao fahagagana ihany zany. Tsy herentinay mametra tanana ihany zany. Tsy herentinay manao asan'Andriamanitra ihany zany Jesosy. Fa hery hitahina ny fiainanay koa. Hery tena hanoanana anay amin'ny lafim-piainanay rehetra koa Jesosy manana. Hery andaminana ny fiainanay. Misaotra Jesosy. Misaotra anao zay Andriamanitra. Ndreto ny mpanomponao.
rehetra tena mbola mila an'izany fitahinao zany ianao ane tena hidina tokoa ianao ane Jesosy hidina tokoa anosotra anay tsiray avy amin'ilay diloilo masinao niosotra ao mahery vaiky no hitany fiainanay Andriamanitra aza velanao malahelo zay raha toka tsy mahazo zavatra zay mety azon'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity aza velanao mitsiriritra akory zay Andriamanitra raha misy zavatra eny amin'ny olona eny tsy hanananay Andriamanitra fa niosotra zay ahomenao anay androany ny hery zay aty anatinay dia ampiamorinay tokoa ny zavatra rehetra ahafahanay mihetsika ahafahanay manao ny zavatra rehetra Jesosy ary zany no arenanay ao aminao zany manan-karena nge zay manana anao Jesosy na dia ny fanananay fanantenana isaky ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainanay fotsiny azy areny zany ny fanananay finoana sy toky areny zany Andriamanitra ny fieritreretanay fa ho any an-danitra zay areny zany Jehovah isaoranay anao zany Andriamanitra fa izahay no manana ny zany manana tombony zay manana anao amen Jesosy tsika ravana malala aza velanao fatin'ny fanantena aza velanao fatin'ny fanantenanao tsika raha tena n'Andriamanitra amin'ny fiainana kely tsika aiza vontsika raha tsy ao Jesosy mety lazangambianawe isitsonimo wafakamuntiayaneku mauifu Jehova nefamanana mananalalala setundra luzafa tunda fasuavana Bensakaza nyuluna manezi kiara tuinitendru boitasya wana yunana manana asamala yenyana famutena tsikane akanyana nitra Afale wangu na wazani Favanunao Ingitide Anabata wintuni Yavanao Azamani Nazinao Nitupono tele Ziroma Yakimanao Umena Tizire Minyai na wazizai Zizakanao Na wisuri na minamuaza Bisaitinao Azamitumane na Bereni vava Sai masua tijane Haina jamanisa Kaisanandu vakisawaza Tukihanao Tumulina simaisina vuku Zaitanao Yeni mana hiranao Mitarai na mona Raisi jui faradi Tisfanatena fora Faurina rauna sinasa Mulautuni Niulanau Tetumui chaire
vola yetry miaretina tovavona utunga tany le maka rajeova miasa tsisy asa kanahe rajeova miasa tsisy asa kanafa rajeova miasa tsisy asa kana Amen na Jesosy. Arak'ilay fitenitsika mihitsy ao anatin'ny hirany afatry mila fa voaray anao zany. Raha Jehova tokoa ny asa mory avana izy anasa tsy misy ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny devoly zany mifanalavitra be zany, tsy afaka mifanohatra akory zany, tsy possible, tsy afaka mifanandrina akory zany. Andriamanitra tompony fahefana faratapony mihoatra lavitra. Ary zany mampahirezana anao androany. Aleluia. Andao hivavaka e, andao hitady an'Andriamanitra. Mampahory antsika ny devoly satria ny herintsika kely. Dia ampahorian'ny devoly angelitsika. Ateriny ao amintsika daholo izao karazana olana sy zavatra isan-karazana izao. Dia misaozao mihitsy izy eo anatrehantsika tahaka ny mahavita zavatra satria tsika malemy eo anatrehany. Fa eo anatrehan'Andriamanitra izy tsy sana dia manao fiatsika faran'izay kely azy. Tsy sana. Tsy afaka mirehare zany ny devoly eo anatrehan'Andriamanitra. Vao miala avy any fotsiny dia fantany fa Jesosy tonga dia mipirina ohatry ny trona teny iray ary tsy tafavoaka ny vavany. Zany no mahatonga antsika hampahirezana. Andao antsika hivavaka. Hivavaka, aleluia. Fa lehibe io Andriamanitra ivavahantsika. Atampahiranao mihitsy androany. Mety misy olona toy mivavaka nandritry ny fotoana vitsy. Dia ohatry ny mbola tsy dia tena miova ny fiainany. Efa miova io ry havana. Efa miova io, aleluia. Efa manomboka manamboatra ny fiainanao Andriamanitra. Aza miteny an'izany mihitsy ianao zavy Andriamanitra efa herintaona azy zay mivavaka. Tsy miova mihitsy ny fiainana. Fizanao nilaza taminao fa tsy miova ny fiainanao. Tsy hitanao ny zavatra anatin'ny tontolo tsy hita maso any. Fa misy fiovana any fa ianao tsy mbola mahita. Mety ny mason'ny nofontsika mbola tsy tena mahita amin'ny vaingany. Fa ny any anatinao aloha azo antoka fa efa misy zavatra miova any. Any amin'ny tontolo tsy hita maso any efa misy zavatra miova be dia be any. Ary zany mahatonga antsika mahatoky an'Andriamanitra tsika. Nao ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany. Aleluia. Isika mifotsika rehetra izy ty androany hoe tsy ho verimaina Jesosy. Tsy verimaina ny lohalika mivavaka mandohalika. Ranomasina mikatrapatraka isan'andro miantso azy io. Aza mieritreritra ianao fa verimaina tena. Angonin'Andriamanitra ao an-tavoanginy ny ranomasontsika ry havana manano. Andrasako foana. Andrasako foana. Tsy nazany avy mbola matoky anao aho. Andeo ohatrany tsy mety azy zay rehetra tao. Mino famahy ianao. Fa natapina avokoa aza ny lalaka le. Dia mino azy Jesosy. Sy lalana misokatra ho azy. Na dia mitaretritra aza. Andrasako foana ianao Jesosy. Andrasako foana. Na dia tsy mamontsy nazany avy. Dia mbola matoky anao aho. Na dia tsy mety avako zay rehetra tao. Dia mila famahy anao. Na taminavako ny lalaka le. Dia mila fa mbola misy lalana misokatra ho azy. Tsy ho very maina tompo. Ny ranomasoko latsaka. Ny lohalika ny koka ny vavaka. Ny taraina taminao. Tay androany mitonga ny
nyanzeni Iturumbali mama kaiwanzani Ufifari nawai Yalitani famunte nao Tiubeni haina tuko Nirano masukulataka Nilo hanjuni kukani babaka Nitarai na taminao Dayan tuwais Tunganyan tuwais Iturumbali mama kaiwanzani Ufifari nawai Yalitani famunte nao Toirei famili kinyuna Matansi musibideyao Valitaka kule kupaya manita Mtindo sibidera Kani fiteri yanto mahaisa Panari kumana karena Ingu kufahira ya jamanita Inda yano wari Utunga nadata Tiubeni naina tuko Nirano masukulataka Niluhani tune kukani babaka Nitarai na taminao Dayadi wais Tunganyan tuwais Iturumbali mama kaiwanzani Ufifari nawai Yalitani famunte nao Tiubeni naina tuko Nirano masukulataka Niluhani tune kukani babaka Nitarai na taminao Dayadi wais Tunganyan tuwais Iturumbali mama kaiwanzani Ufifari nawai Yalitani famunte nao Dayadu wais Iturumbali mama kaiwanzani Ufifari nawai Yalitani famunte nao Ufifari nawai Yalitani famunte nao Hallelujah. Amen Jesus. Tsy very maina ny lohalika ao mandohalika isan'andro io. Ianao mivavaka isan'andro io. Aza matahotra ianao, haleluia. Tsy voasoloky akory ianao rehefa namalala. Dia mantsy mpisoloky amin'izao fotoana izao dia indraindray ny olona mieritreritra hoe ohatrany very fotsiny izany zavatra ataoko izany mamafy aho fa very fotsiny tsy misy retoro mihitsy. Andriamanitra tsy mpisoloky ny Andriamanitsika. Andriamanitra tena manome, haleluia. Andriamanitra tena manome valim-bavaka io. Raha tsika rehetrarehetra reto firavana tsy misy nahazo valim-bavaka anarainy. Inona ny hijalonantsika eto firavana malala? Reraka ihany tsika. Raha hoe nivavaka nandritra 10 taona tsisy inona niova, reraka ihany tsika. Fantatr'Andriamanitra nomena anao ka, haleluia. Hiditra anatin'ny fiderantsika amin'izao fotoana izao dia anao ira fiderana vitsivitsika. Dia aorian'atsika ihany tenin'Andriamanitra, dia tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Saotra betsaka anao zay Jesosy ny amin'ny hery izay nomenao anay androany, mikasiky ny fanahinao, ny fahamanginao anay tsy saray avy Jesosy, ka tena namangy anay tokoa ianao Andriamanitra. Reny tany anatinay tany, mikasika ao Jesosy. Renay fa nanitsaka teto ny tongotra ao Jesosy. Ary tena indray anjara fahasoavana indray izay tsiray avy ny tonga teto. Misaotra Andriamanitra fa tsara ianao. Tsara amin'ny fiainanay ianao Jesosy. Ary izay rehetra nomenao anay teto dia tsara. Tsara avokoa. Raha makany amin'ny dadala-pena, makany amin'ny mpanompo sampy ny olona. Mahazo fanafody avy any izy Jesosy. Dia mieritreritra tokoa izy fa tsara. Kanefa Andriamanitra, na ny olona mety hanaovany an'iny mitondra fahoriana, na izy izay mampiasa azy mitondra fahoriana.
nefa tena ho tatiaviny zany mivaly ny azo ny tany amin'ny dadarabe sy tany amin'ny fanifotsany tany amin'ny tevoly fa zay kosa Andriamanitra raha mandray avy aminao zay androany dia sady ahasoa anay ny zavatra nomenao ahasoa ny manodidina anay mitondra fiadanana ho anay sambatra nge zay Jesosy mandeha eny amin'izao tontolo izao eny zay tsy rehetra mifanena aminay dia mahita anay mitsikitsiky mahita anay feno fifaliana Andriamanitra tsy mba olona miferinayna amin'ny fiainana zany zay tsy olona kizitina lavo zany zay tsy olona tezi-tavy fa mahita misitraka ny tsikitsikinay daholo ny olona rehetra fa ianaonao ambadika zany feno fifaliana ny herinandronay zany ndray ny ainanay amin'ny herinandro vaovao zay ho tiavinay io raha mbola sitraky ny fonao ka mbola velonay nasao matsara zay Jesosy raha mbola tsy tonga ianao dia andeha herinandro vaovao ampifaliana ampiatanana ilay tsiray avy zay tonga teto androany mamarinao ny teninao mamarinao ny ira zay nataonay teto fa tsy ho verimaina tokoa zay rehetra nahafafinay ho anao Andriamanitra ray andro nahafafinay fa ny eninandro kosa Jesosy ho tahinao daholo nefa ray andro ihany mba hafony ho anao fa hisoranay anao zany fa soavany zany Jesosy misaotra Andriamanitra anao ny tena ny aja sy misaotra sy mivoninahitra mandrakizay aleluia amen aleluia anao ira fidelana vitsivitsika dia ao aorianan'izany hiay ny tenin'Andriamanitra tsika
Tanzania, team my team find me. Then I want to you, and the man the team of my family. From man and Mina, what he gets a ride. Then I want to you, and the man the team of my family. Tanzania, team my team find me. Then I want to you, and the man the team of my family. From man and Mina, what he gets a ride. Then I want to you, and the man the man Karina. Then I want to you, and the man the man Mina. In the line away, in the line away, in the line away, Fanana Sanya. In the line away, in the line away, in the line away, Fanana Sanya. In the line away, Hallelujah. Teneny izay tiana fa misy ao amin'Andriamanitra e. Hallelujah. Iteran'Andriamanitra antsika da ho anaty fidirana anankiray ity dia hiain'ny tenin'Andriamanitra sika rehefa avy eo. Hallelujah. Aza miala fa mbola akasika antsika koa ny tenin'Andriamanitra androany ary inoko fa tena handray hery indray tsika androany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Za koa mba mino satria za koa mba miandry. Miandry tenin'Andriamanitra kosa androany. Hallelujah. Tianao Jesosy Saotratsika rehetra nahatra hatramin'ny fiderana teto mbola hideran'Andriamanitra tsika dia orinasa hiain'ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary. Hallelujah.
Sotranao zay Jesosy malalo miderany anaranao masina izay tompo malalo ny amin'ny fahatsaranao. Misotranao zay Jehovah'Andriamanitra ny amin'ity fotoanandroany ity. Misotranao zay Jehovah'Andriamanitra satria tonga reny fotoana izay iainana eto amin'ity androany ity. Misotra tompo fa tianay tokoa ianao ary nanomananao an'ity andro androany ity ahafahanay maneho tanatrehanao fa tianao koa zay, ahafahanay maneho tanatrehanao fa manana ray azo sy tokony ajainy zay dia tokony zay anajanao Andriamanitra ray fa andronao anio. Raisao fiantofanay izao, raisao fanatitra taonay izao, raisao fiderana izao fa vokatry ny fonay tokoa Andriamanitra. Zareo ny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona, any tokantrano isam-batan'olona any zareo ninina mety mahory, ninina mety tsy ampy, ninina mety mampitaitaina mamangirisa tokantrano ianao amin'izao fotoana izao dia ampitoery fitsarana ty anatinay tsirairay avy. Ka io ny teny izay hotoriana eto androany mba tena hitsatoka anatin'ny fon'ny olona, mba tena hoe ny fiainana vaovao indray manomboka eto, pejy vaovao mivadika ao amin'ilay tsara avadiky ny tenin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny devoly sy ny satana sy ny fongo ndraika tsy mahazo mirengela zao fotoana izao, tsy mahazo manapatapaka ity fanarana ity, tsy azo mikitika ny connexion. Alleluia. Fa tsy maintsy voatoreto indray ny fahasoavan'Andriamanitra androany. Misaotra Jesosy malalany amin'ireto tsangam-bato izay ho atsanganao indray amin'ny alalan'ity toriteny ity. Fa ho avy fotoana hisy olona hiteny hoe sendra nandre an'izao toriteny izao dia ino no nitarika azo amin'i Jesosy ary anovany fiainany. Misaotra betsaka Jesosy malalo, mitenena fa voninkenanao zay, mitenena fa voninakatoanao zay. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Amen. Tahitokontsika menakavy falivendray miaona aminareo eto androany. Misaotra mampiratra tanaty zay fitariana zay mino fa tafiditra tsatsika tany tokantrano tany ary azaveranao andamotany fotsiny ity fotoana androany ity fa fotoana tena fotoana lehibe ahafahanao miona amin'Andriamanitra mandray fahasoavana izao andro sabata izao. Tany tompo Lina, tany tompo Marijo, Godaleoni, tany tompo Angelina Diamant, tsika rehetrarehetra dia misaotra nareo mifidy araka aminay eto indray androany fa tsy maintsy hisandratra eto indray ny Andriamanitsika. Halleluia. Itody raha olo soa tahiny tompo izay ten'Andriamanitsika ifampaheritsika androany ba sabata ohatra tsika menakavy ifampaheritsika androany mba hahatonga antsika ho tony tsara miaraka amin'Andriamanitra tsika dia tady koa miaraka amin'Andriamanitra tony. Ianao mbola tsy nahita Andriamanitra mikorapaka izany izy tao amin'ny Baiboly na io Jesosy tena mipanika izany tao amin'ny Baiboly tena tony ary rehefa tony ny rainy Alleluia dia tokony ho tony ny zanany. Misy olona zay ny teny hoe tsika ozy izy miditra anaty bus, miditra anaty bus tsika ozy izy
to dia mipetrakantsika ao anaty bus tsy mieritreritra ninninona to dia mahatoky tsy nijerentsika koa nytarehan'ilay soferany bus na marary na mamo na olona iny vao nitondra ny andro voalohany hitondrany bus tsy mba nataontsika enquête koa hoe aseholy ho ny fahazoaman-dalana mahana permis mitondra tena hoe impirina anao accident sao dia isaky ny mitondra dia menjera mivadika ny bus mandeha aeroplan tsika tsy mbola hitantsika nytarehan'ny pilote hoe ohatrany ahoana inona ny mari-paizana fireur de vol ny pilotentsika fa matokytsika lasitsika mandeha mahita tory mihitsy ary tsika ao anatin'ilay bus tany tompo sarindra tany tompo Rosorga alleluia Tina Rakotoary Zaka Marie Hortensine na Chimie Noro Malalaseny Ginarandrina Solo Zana Sylvia Atra Clarisse André Charline ka tsy complet very havana ny avant zao mihitsy le complet ny avant ao daholo na raha Zana Monique Ansa Kapatitier Karaky Rosemina Todo Haingo Nirina alleluia reo daholo ny ekipa mahafinaritra tany tompotsika menakavy nefitsika miaraka amin'Andriamanitra dia mitataina foana tsika isaky ny etsika tao dia mitataina foana tsika nefa napetrakantsika tamin'Andriamanitra ilay izy sa tsy napetraka Jesosy ao apetraka aminao ty fanadinana ty mitataina mitobotoboka mihitsy fa tsika miandra ilay valim-panadinana nefa izy nametrahantsika azy Jehova indray miohatra amin'ilay soferana bus fantasitsika ve sa tsy fantasitsika efa mba nisy ve boky nysoratana momba ny soferana bus iny tery ananiny izy nisy obstacle be mihitsy fa tena nataony ohatrao dia nataony ohatrao dia tsy naninona ilay bus tena tamin'ny andro nisy tena reny tena ranomandry be ranezy be reny fa afaka ny bus nataony tonga avy any nefa ny fahavalo ny gafy an'ilay bus fa tena mbola ny lany tsy namaky an'izany tsika fa inona ny vakintsika momba an'Andriamanitra baiboly haitsika tsenjery zany ranomasina teo anolohan'ny zanak'Israely tsy afaka mandroso tsony fa ahoana izy tsika namaky alizy dia misokatra ny ranomasina mena dositsika alleluia lehibe ianao Jehova lehibe ianao Jehova ary izy nametrahanao an'ilay fanadirana ho atrehanao teo atrehanao tamin'ny zoma Jehova soferana bus androany tsika amerina ny fahatokitsika an'Andriamanitra indray io Andriamanitra io dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa mbola tsy tany akibon'ny koa isika dia fafantatr'Andriamanitra ny tantarantsika amen misy tantara tao amin'ny bokin'ny Ezekela makatoerana tsara ianao tantaran'ny bokin'ny Ezekela toko fahavalo angeva ankehitrika Ezekela toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo bokin'ny Ezekela toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo mahavariana voanomboka mihitsy ny toloteny dia mahina ny tendako isotro rano kely vetivety Ezekela toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo azafady alleluia sotra azasikapati tsy mahafinaritra le zavatra teneninao io alleluia Ezekela toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo anaran'i Jesosy manao hoe ary raha nandalo aho ka nijery anao dia hitako fa zay ny fotoananao dia fotoam-pitiavana ary narakitra anao ny lambako ka nisarimako ny fitanjahanao eny ny anina taminao ka nao fanekena taminao Jehova tompo ka dia efa ay ianao alleluia averiko ary raha nandalo aho dia nijery anao dia hitako fa zay ny fotoananao dia fotoam-pitiavana ary narakitro ny lambako rakitro anao ny lambako ka nisarimako ny fitanjahanao eny ny anina taminao ka nao fanekena taminao hoe taminao Jehova tompo ka dia efa ay ianao hitantareo raha vakitsika mankary ambony dia hitan'Andriamanitra ny Israely zany le voalaza eto hitan'Andriamanitra
hatramin'ny naterahany hitan'ny aveny hitan'ny teo tsisy ny ilana tsisy ny karakara ndraiky efa diko hatramin'ny voalohany misy tam'izay mazava aminao ny tantara Ezekely 4:20 ny soramady dia nivadian'i Jerosalema sy ny nahafoizany an'i Jehova ary ny hamaliny azy amin'izany. Andiny voalohany tonga tamiko ny tenin'i Jehova tamin'ny hoe nanao hoe Ezekely 4:20 ry zanak'olona mpahafataro an'i Jerosalema amin'ny fahavetavetany ka ataovy hoe zao ny lazain'i Jehova tompo amin'ny Jerosalema ny tany kanana ny naterahanao sy nahabeanao amorita ny rainao ary etita ny reninao ainy tsy enjery ary ny amin'ny naterahanao dia tsy voatapaka akory ny ditady-potranao tamin'ny andro naterahanao ary tsy voapandro tamin'ny rano ianao na vosotra sira na voadidina lamban-jaza akory tsisy ninninona zany ohatry ny zazanariana mihitsy zany tsy nisy maso ny antra anao akory anao izany aminao akory nateray akory ary tamin'io zavatra eo ka mba hamindra fo aminao fa nariana tany an-tsaha ianao satria natao zava-maharikoriko tamin'ny andro naterahanao ary raha nandalo ka nitanao ny takosikosina tamin'ny ranao dia hoy za taminao ho velona ny ianao eny hoy za taminao raha mbola tamin'ny ranao anao ho velona ny ianao eny natokan'alina toy ny zava-mahiry any an-tsaha nisanao ka nitombo sy mialehibe ary tonga tsara tarehy tokoa ianao naniry nono ianao sady naniry volo nefa mbola nitanjaka sy nianjaanja ihany hitan'Andriamanitra teo zany le fivoaran'ity zaza ity fa rehefa hitany teo dia misy fikarakarana nataony arakaraky ny zavatra nilainy ary nandeha isaky ny andalany ireo nandeha isaky ny dingana ireo misy dingana nataony rehefa mbola misy kosina tamin'ny rany aloha dia nidioviny dia nomeny tsodrano dia nomeny sakafo sy ny sisa fa hoy izy ny tena hoe mbola nianjaanja ihany zazakely eo amintsika eo ry reniry Lino kely ry Gabriel kely ry Aniel kely sy ry Giovanni kely reny zany reny zao ry Sana mety efa lehibe ihany le zazakely tsika reny zany dia reo izy miborita reo amin'ny vandriny eo izy mafana ihany dia miborita amin'ny hoe dia mafatifaty reny teny azo miborita fa tsy mety raha tadalinao no eo ambony vandriny eo koa manao an'izany tsy mety na hoe tadà Gabriel koa zany mba manao ohatran'ny Gabriel dia efa tonga ny andininy favalo dia izao ny zavatra nitranga nandalo indray Andriamanitra teny jery izy dia inona ny hitany fa tonga ny fotoananao dia fotoam-pitiavana dia narakotro anao ny lambako ka nisaromiko ny fitanjanao fantaniana apetrako aminao nangataka ve ty zazy ty hoe mba saromy lamba nangataka ve ity zazy ty rehefa nandalo Andriamanitra hoe mba saromy lamba moto fa teny efa zao menatra tsy nangataka izy fa Andriamanitra no mijery dia hitan'Andriamanitra fa tonga ny fotoana dia natao iny no saromany tamin'ny lambany aleluia resaka momba ny fotoana itsika misy fotoana rehefa na mampisalasala tokoa hoe ahoana tokoa ary za fiainana ahoana tokoa ary misy zavatra angatahantsika amin'Andriamanitra dia tsy mety tonga le izy dia mieritreritsika hoe tsy hain'Andriamanitra na tsy tian'Andriamanitra ho azysika na nefa ny tena iritsika le izy ary rehefa alaitsika ambony alaitsika ambany dia hitantsika mihitsy tsisy maharatsy an'le izy omenantsika fa tsy azontsika le izy dia raha mandinika indray ianao iny le zavatra nangatahanao iny fa raha mandinika indray ianao dia isaonge fa tena tsy voisanao indray zavatra tena efa tonga eo aminao
vao mieritreritra ny hoe oay zaka iananana anyity nefa za tsy nangataka an'izy ity marina zany sady izo jereo zavatra manodidina anao dia variany tenanao androany antombavako daholo ve ny natonga andreo ohatra jereo hoe ny folo micro-ondenao ohatrany hoe nanao antombavaka ve nareo menakavy hoe meo folo micro-onde zay Andriamanitra mety tsy nangataka an'izany misy any aloha mangataka fa ohatra zay teneniko izay misy aminareo hoe tsy nangataka an'io asa ataonareo ikory fa rehefa azonareo le izy dia mampandrinareo mieritreritra tiako be ty asako ty dia hoe nareo miteny hoe misaotra Andriamanitra ohatrany reny misaotra hoe nangataka reny izy nareo tsy nangataka nareo ity olona ity ty zazavavy ty ataoko hoe zazavavy zany ty zay Jerosalema ty tsy nangataka notafindamby io fa Andriamanitra nandalo nahita hoe mila lamba izy alao saromana hoe tonga ny fotoana dia fotoam-pitiavana alleloia dia tsy avelako hianjaanja tsony izy tsy avelako hitanjaka tsony izy rehefa tena mandinika ianao misy fotoana ianao reraka mangataka zavatra amin'Andriamanitra marina teny tozy tsy hitanao koa vina no vidy an'ity le mividy mbola eo ihany fa tena apetrao mifantaniana nangataka an'ito amin'Andriamanitra ve ianao fa rehefa tonga aminao izy tena tsapany hoe tena ilaiko kosa ity Jehovah misaotra Jehovah toy izy Andriamanitra vina zao ianao nangataka an'io tamiko tsy mbola nangataka an'io toy izy Andriamanitra ary manina ianao mitarena foana amin'ilay zavatra angatahanao amin'ny isan'andro ny zavatra angatahantsika amin'Andriamanitra raha tsy azontsika tsy tian'Andriamanitra omena antsika ary tsy ho azontsika Andriamanitra mandalo tahaka an'ilay tao amin'ny Ezekely mandalo Andriamanitra mijery ny fivoaran'ny fiainantsika raha mbola nisikosina tamin'ny rany le zaza tsy mbola lamba ny ilaina mbola fanadiovana aloha no ny ilaina tsy maninona izy raha mbola nitanjaka eritreretinareo foana hoa linao kely sy re zazakelytsika reo tsy mbola maninona tsy mbola mila manao costard cravaty linao alleloia androany za tetodika aminao hoe verina amin'ilay teniko taminao tany amin'ny voalohany mikorompaka loatra tsika miaraka amin'Andriamanitra tena mikorompaka misy amintsika tena mitomany mangatazavatra amin'Andriamanitra mitalo amin'ny Jehovah aiza ihany Jehovah mba omeo Jehovah mikorompaka loatra tsika miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra misy Jesosy any amin'ny Luka 12:20 bokin'ny Luka 12:20 andininy 17 Jesosy nampahirantsika manao hoe fa ny Jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra mpitady zany rehetra zany fa ny rainareo malala fa tokony hoanareo izany zavatra izany ilay lamba natafy narakotra n'ilay zaza tany amin'ny Ezekely ary havana Andriamanitra ny nahita misaotra raha nabavy ty na fijona vavolombelona misaotra afaka mitsotro vavolombelona inge nareo miavoninahitra Andriamanitra tsisy maharatsy ny zavatra teny andranabavy tianao alleloia tsy mangataka izy fa nazo nefa avy eo zao mampiasa andrizy anao vao mieritreritra raha tsisy an'ity kosa aloha za alleloia sa ahoana tiny tsy nangataka aspirateur izy fa nahazo vaovao fa eo mpampiasana an'izy izy tena raha tsisy an'ity kosa tsika ary dada sahirana mantsy an'iza moa ny anaran'ny vadinao alleloia raha layandry ny vadin-dravavy ty tadidiko alleloia mampamangy eo amin'ny nareo menakavo alleloia mikoropaky tsika mikoropaky tsy tonitsika tsy tonitsika miaraka amin'Andriamanitra dia mahatonga tsika tahaka ny olona mijaly tsika ohatrany hoe mahatsapa zany tsika tena ohatrany tena misy zavatra manky amin'ny fiainantsika satria maninona tsy tonitsika miaraka amin'Andriamanitra Andriamanitra manana an'io Andriamanitra misy fotoana ny zavatra rehetra misy fotoana ny zavatra rehetra
matitoko efatra amby roapolo vakitsika aminaran'i Jesosy. Matitoko fa efatra amby roapolo andiny fatimy amby efapolo. Matitoko fa efatra amby roapolo andiny fatimy amby efapolo aminaran'i Jesosy. Izy moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay nytelen'ny tompony feny mpanompony mba hamesanina amin'ny fotoana. Le amin'ny fotoana ny tiako hatongavana. Ny amin'ny hanina efa eo ihany fa le amin'ny fotoana. Amin'ny alina manomboka amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 4 maraina, manomboka amin'ny 10 alina ngam izay. Sa moa amin'ny 1:10 alina izy afaka mikonfirme. Manomboka amin'ny 1:10 alina hatramin'ny 4 maraina eo tokony tsy mihinana zavatra intsony tsika. Satria maninona? Mila makaina ny atitsika. Ny atitsika zany sy ny vavonitsika dia miara-miasa. Dia ny atitsika amin'ny fotoana izy no manadio ny ao anatitsika ao. Dia izay efa tafiditra tao zany ny dioviny. Aza manao an'izany hoe mitsangana amin'ny 2 maraina noana dia amin'ny 2 maraina dia mihinan-javatra. Avy alao akaina alao hiasa ny atitsika. Dia salama tsara ianao rehefa zay ny ataonao. Tsara koa tsika matory amin'ny fotoana io. Satria avelantsika miasa tsara amin'izay rehefa fa misy fotoana zany le fitaovy eo miasa izy. 21 heures misaotra nitody fa hitody nge dokotera mahay an'izany tena 21 heures ary manaonao foana zany za rehefa avynao fandana vao misakafo hariva. Fa mena fotoana. Misy fotoana na io hanina io aza misy fotoana ny fanomezan'Andriamanitra antsika. Misy fotoana tokony hinanana, misy fotoana tokony hatoriana. Aza mitomany hanina ianao amin'ny fotoana tokony hatorianao. Aza mieritreritra hoe mijaly ianao satria tsy nomena sakafo ianao atarany amin'ny 1:10 amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 4 maraina dia hitanena fa iza ny sakafoko Jehovah. Aiza ny sakafoko Jehovah maninona Jehovah efa matoria. Alleluia. Matoria. Ho avy ny fotoana ny rapitso maraina. Mena hanina amin'ny fotoana anao ianao. Mena hanina amin'ny fotoana anao ianao. Aza mitady voasary amin'ny andro inona moa zany ny fisiany voasary, misy saison ny fruit. Aty amintsika aty andafy misy saison daholo ny fruit raha tsy diso aza mitady midi à 14 heures izy fomba fiteny. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Ny mpitori-teny nge mampianatra antsika an'izany hoe mpitori-teny. Mpitori-teny toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy. Samy manana ny androny. Samy manana ny androny avy ny raha rehetra ety ambanin'ny lanitra. Olona nandinika no teny an'izany. Tsy ho salama zany tsika hoe sisy bakely. Izao zay fa mahatsara ny fahasalamantsika zay. Fa te tsisy vavony sy ny karazany. Andiny faharoa. Ao ny andro haterahana, ary ao ny andro hafatesana. Ao ny andro ambolena, ary ao ny andro hanogotana. Inambolena. Ao ny andro hamonoana, ary ao ny andro hanasitranana. Ao ny andro handravana, ary ao ny andro hananganana. Ao ny andro hitomanina, ao koa ny andro hiomezana. Ao ny andro hisaonana, ary ao ny andro handihizana. Ao ny andro hanariam-bato, ao ny andro hanangonam-bato. Ao ny andro hanoonana, ao ny andro hifanadiana, ifadiana sy hanoona, ifadiana tsy hanoona. Ao ny andro hitadiavana, ao ny andro haverezana, ao ny andro hiterizana, ao ny andro hanariana. Ao ny andro handriarana, ary ao ny andro hanjairana. Ao ny andro anginana, ary ao ny andro hitenenana. Ao ny andro hitiavana, ao ny andro hankahalana, ary ao ny andro hiadiana, ao ny andro hiavanana. Alleluia. Mpitori-teny nampianatra antsika an'izany fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Fafantaro fa Andriamanitra te hanome anao ny zavatra rehetra. Andriamanitra mandalo dia mijery anao, dia mijery ny fiovanao. Amen. Aza mbola mitomany tomobile lafo vidy be tsara tarehy be le mihinan-dasansy le luxe be rehetra tsy mbola amen'Andriamanitra aloha anao ny asa mampidi-bola fa anao manam-bola hitondrana an'iny. Amen. Zaho mahavidy tômôbila taloha. Tômôbila vidiko voalohany anahako, tena namanokana teo amin'ny fiainako
tena lason tsy hitondrana azy ary tsy nananako atantareko anareo ny fomba nazoko tôbila voalohany fa nanala trety a tôbila vidiko 5 millions tamin'izay dia alohako 500 000 par mois dia ny karamako 500 000 par mois nefa miala an'le hoe irsa tsy fatatsadidiko avy dia any amin'ny 350 000 francs isan'ny karamako izany karamako tamin'ny voniaingany asa dia manana tôbila fotsiny mipetraka eny an-tokotany sasana rehefa manamboly vidanina savony alaina ny savony fanasany mama lamba sy fanasany lamba sy ny sisa dia maka amin'iny dia iny ny aza dia manasa tômôbila mba mahafinaritra manasa tômôbila tsy afaka entina tsisy lasansy alleloia karaha zany nanana an'ireny le tena mihinan-dasantsy be ireny dia loha azy teo iny tômôbila satria tsy afaka hoentina ny veloma marina mba tsy azo atao fa zao fotsiny fataro mijery anao Andriamanitra i Abrahama zasika maki ten'Andriamanitra any amin'ny Genesisy 1:12 ny tena mampalaza ny Abrahama sy ny vadiny dia zao tsy niteraka ry zareo momba raha vehivavy ary efa divy ny fotoana na fahananana telo fa hiteraka izany sarazana Genesisy 12 ny antsoin'Andriamanitra ny Abrahama andiny ny voalohany ary izy efa tamin'ny Abrahama andikany hoe Abrahama ray avo ray le ray tsy ray tsy Andriamanitra ray fa Abrahama mihitsy le hoe ray hoy Andriamanitra hoy efa tamin'ny Abrahama mandeha miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao akany amin'ny tany izay asehoko anao dia ahatonga anao firenena lehibe sady hita anao sy lehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ahita sy izay manisy soanao fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra izay no niantsoina ny Abrahama voalohany misy fotoana any amin'ny Genesisy 5:12 dia zao no tenin'ny Abrahama ny siramamy dia nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama mbola Abrahama mbola tsy Abrahama mbola ray avo zany ny anarany ary rehefa afaka zany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin Jehovah ianao tamin'ny hoe tamin'ny fahitana ka hoe aza matao ry Abrahama izany ampinganao sy valopety lehibe indrindra ho anao teo tonga amin'ny fotoana anankiray tsy tony i Abrahama zao ny teniny endrika tsy fitoniana endrika fikoropahana araka ny teniko taminao teo tsy milamina isika rehefa manao ohatra n'ity zavatra ity ary hoy Abrahama Jehovah tompo inona nomenao avy za mandroso fahaterana nefa tsy manan-janaka ary ny tompony ny dia ilay Eliezer avy any Damaskosy ary koa Abrahama ino za tsy nomenao fara-mandimby ka ino anankiray amin'ny ao an-tranoko no andova io ny fikoropahana ino hoe atao fikoropahana ino izy za tsy nomenao takany hoe efa tapitra ny fety efa midina ny rideau tapitra ny fety mbola sy natao ihany le hira anankiray an'le hira mpanakanto malaza ohatra mijery fety zany ianao dia mba misy hira andrasana reo ohatra zany ohatra hijery mpanakanto dia misy hira ray zay tena tianareo dia miandry an'iny nareo raha vo ino mandeha tonga dia faly be fa efa nidina ny rideau tsy nandeha le hira dia efa ozy anao nde tsy nandeha nefa le rideau hidiny iny tonga tamiko alohan'le mpira ny hiran'le hira be zany dia ataotsika ny hira famaranana efa malahelo be anao de tsy nataony ambondrina le hira le hoe misy hira natarika ambondrina tiako be zay le makasitraka ino tiako be izy zaho raky anao dia maresy tsy nataony ambondrina le izy efa velonirina ny rideau anatsahmanitra fona tamiko alohan'le izy makasitraka tao dia faly be tafika zay kely koropaka Abrahama koropaka
misy fotoana rehefa fatahaka tamin'ny ankizy teo hoe misy fotoana rehefa mizatra teneka eto eo mieritreritra le izy vao mampiomehy an'ala izy de ohatran'izay zao zany zay vao mampiomehy an'ala izy. Alleloia. Zao ny teny i Abrahama, nikoropaky Abrahama. Ino izy izy? Tsy mba nomenao faharany dimy a. Toy izy Andriamanitra efa tapitra nga le fampisehoana. Mikoropaky tsika. Ary tsika mikoropaky io tena fotriny efa eritreretintsika mihitsy tena tsizy mihitsy zao Andriamanitra zao. Indro tsy mba nomenao taranaky faharany dimy ao izy izy. I Abrahama mbola ny vadiny mbola eo. Inona ny sakana? Tsy miteraka tsony io e. Sakana ve zany manoloana an' Jehova? Niporofony Jehova. Niporofony Jehova. Fa mbola tsy sakana zany. Fa ny tena marina mbola tsy tonga ny fotoana. Zany Abrahama zany efa tenako hoe ray avo ny anarany. Misy olona ve antsoina hoe ray nefa tsy manan-janaka? Tadany fito io aho, za zay. Ray avo. Vao tany amin'ny fanekena dia efa ray avo ny anaranao. Zany hoe efa voasoratra nge zany fa ho ray ianao e. Ary na dia le fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny voaniona fotsiny ary zareo dia ozy izy hoe atoganao ho firenena lehibe a. Ahoana moa ny atoganao ho firenena lehibe? Ahoana ny atoganao ho firenena lehibe? Satria ianao ray, ho ray ianao aorianao. Tsy tonitsika ny andro an'Andriamanitra. Halleloia. Amen. Androany tena hitona fitoniana ho antsika rehetra ty, tsy mariage larery fa angatao mihitsy ny tenanao ilatsaka anatinao ty toroteny ty, hitona fitoniana ho anao miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy niteny tamin'ny Abrahama mihitsy fa tsy teraka izy. Fa i Abrahama tonga dia namaritra. Inona no azo nangatahany indray le izy. Zany hoe misy fanekena efa natao tany aloha tany. Fa mbola mangataka zavatra efa homeny ianao. Mikoropaky ianao. Mikoropaky atsika. Le zazakely, le zazavavy tary amin'ny Ezekela tsy nikoropaka tamin'izany izy. Eo fotsiny izy. Andriamanitra no mandalo. Tsy ny lobava ho izy hoe miosina amin'ny rahako afa mba diovy re. Andriamanitra nahita tokony ho dioviny ty zazy ty. Tsy tapaka an-tadipoatrany, tokony tapahana an-tadipoatrany. Alao asiana lamban-jazy ty zazy ty. Halleloia. Efa nelehibe am'izay izy. Mila saromana am'izay fitafitanjahany. Efa tany am-boalohany dia efa vita ny programa. I Abrahama ngiravana tany amin'ny antsona azy Genesis 3:12 dia efa voalaza no aviny. Fa horain'ny firenena rehetra, horay avo, ray. Amen. Tonga dia menimenina, tonga dia enina tena. Indro zato tsy nomenao. Tsy nomenao. Izy tsy teny ino tsy mbola tonga ihany le izy fo hoe ino raha tsy nomenao. Amin'ny Abrahama zany a tsy name Andriamanitra. Hoy Andriamanitra azafady a. Mbola tsy tonga fotsiny le fotoana. Any amin'ny Genesis 7:10 izao zavatra nitranga. Novain'Andriamanitra am'izay ny anaran'izy mivady. Abrahama taloha izao no tenenina. Hoy izy Jehova, zany Andriamanitra tsy toa. Misy tamin'ny arefa 7:50 taona Abrahama dia nisehony Jehova izy ka niteny hoe izany Jehova Andriamanitra tsy toa.
mandehana anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny ianao fa izahanao mifanekeko aminao sy ho aminao ary ahamaro anao indrindra teny koaky Abrahama. Andriamanitra ny teny taminy ka hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga ray ny firenena ianao. Tanareo hozy Andriamanitra raha ny amiko raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko. Ry havana ny any amin'ny côté an'Andriamanitra efa napetrany taminao ny fanekena, efa nataony taminao ny fanekena. Raha Andriamanitra zany ny anontanianao tsy misy mampanana ianao, efa nataony taminao ny fanekena, efa napetraka Andriamanitra ny fanekeny taminao. Zay eo izy Andriamanitra tsy to tsy mahay mandainga. Za rehefa miteny dia anatanteraka. Raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga ray ny firenena maro ianao. Alleloia. Tariha ho tonga le 12 ahatonga anao firenena lehibe ray avo. Atao amin'ny Genesis 7:20 indro ho tonga ray ny firenena maro ianao teo dia niova ny anarany. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony satria le Abrahama ray avo, fa atao hoe Abrahama izay midika hoe rain'ny maro, satria efa nataoko ray ny firenena maro ianao fa mbola tsisy sasa. Inona zany sisany tsy tonga eo? Le fotoana. Hoy izy tena Andriamanitra miezika satria hitako fa tonga ny fotoananao. Fa eto mbola tsy tonga ny fotoana. Fa ampatsahivon'Andriamanitra efa nanao fanekena izy. Nanao fanekena izy. Tsy tokony mikoropaka taorian'io Abrahama, tsy mikoropaka amin'ny vatana intsony, fa efa nanarinary toky sisa. Satria any ambadibadika any novaina ny anaran'izy mivady. Ny Abrahama natao hoe Abrahama, Sarai novaina hoe Sahara. Alleluia. Dia Saraha fa tsy Sahara. Rehefa nitenenina izy hoe hananjanaka io vehivavy io, ampanana zazalahy azy ianao izy io, dia hitahanao ka ho tonga firenena maro izy, ary izy mpanjaka ny firenena maro avy aminy. 7:20 amin'ny Genesis 7:20 naran'ny dadany Isanila raingony Abrahama, tsara kosa zany. Nara-pasiteranay tamin'izay tany amin'ny efitrika ema koa Abrahama, tsara. Dia ny koa Abrahama ka nanitsika tena hoe hiteraka va izay efa 100 taona, hiteraka va Sarai izay efa 90 taona. Eo indray tsika le mikoropaka. Mikoropaka indray mandeha tsika taria, tsy nomenao dia efa navoazin'Andriamanitra fanekeny dia mbola ozy indray tsika efa tsy miteny mafy intsony. Misy tsika mikoropaka tsy miteny mafy. Fa ny anatin'ny saintsika indray ive dia mbola vitavita ihany, ive dia mbola ho azo ihany, nefa le fanekena efa nataon'Andriamanitra. Tsy filoham-pirenena manao fanekena aminao velorano. Atao 400 mégawatt ny tanjaky ny courant any Madagasikara. Na dia efa hita mipanakamy tany an-danitra ary soa fa tsy izy ny Andriamanitra nanome fanantenana, fa eto Jehovah no nanome fanantenana. Raha ny amiko indro meko anao ny fanekena. Niseho tamina taoriana zay, niseho tamin'ny Abrahama amin'izay ny anjely. Inona kay ny natongavany anjely eo amin'ny Genesis 12:20? Ohatran'le fandalovana tany amin'ny Ezekela ihany. Nandalo aloha dia mbola niosy-dra, mbola nisy dadi-koatra, nandalo dia mbola nisy kosona tamin'ny rany, nandalo dia nisy zavatra natao mandroso me lehibe. Fa tsika ny finotsika tian'Andriamanitra hitombo. Izy aloha ny tonga manome fanekena, tonga izy fandroa manamafy fanekena, irahany ny anjely confirmer ny fanekena mba hahatonga inona, mba hahatonga antsika ho tomby. Tokony ho tombontsika, tokony ho tombontsika. Mbola tsy nisy an'io Andriamanitra tsy nitana ny teniny mihitsy tao amin'ny Baiboly tao. Amen.
ny zavatra nivadian'Andriamanitra tamin'ny teniny rehefa andringana izy. Rehefa andringana izy a, efa niteny tamin'ny mponiny Ninive izy hoe aringako nareo afaka 7 andro. Zany hoe tena zay mety amintsika mihitsy ny ataon'Andriamanitra. Alleloia. Tonga ray ny anjely, efa tsy Abrahama tsondray no nikoropaka fa Sara, memendray Sara. Zavy izy de teraka de io ve de ingabe io ve de mbola teraka ao izy. Fa niteraka izy tsy niteraka. Niteraka izy tamin'ny oviany, tamin'ny fotoanany. Any amin'ny Genesis 1:20. Tany a, eketanao nanomboka Genesis 2:12 tantarangenisy tao anatin'izany. Fa ninona tantara miseho nolalovan'ny Abraham de rehefa mandinika ny tantarantsika ty ariny de zao no tenitsika hoe tsy tokony nikoropaka Abraham. Aike tsy nampikoropaka le izy. Fa tena nitana ny teny nomeny Andriamanitra. Hoy Andriamanitra io. Tonga ny fotoana. Rota, ny anarany aza hoa efa ray avo te novainy arain'ny firenena rehetra. Efa ray, mbola tsy nisy zanaka. Na Ismaely ary mbola tsy teo, de efa nifaritana fa ho ray izy. Fa sotsiny, mbola tsy tonga ny fotoanany. Mandalo Andriamanitra, de Andriamanitra mbola tsy fotoanany androany. Mandalo indray Andriamanitra, mbola tsy fotoanany androany. I Rota, de zao zay tantarany Rota, any amin'ny Rota 2:2. Ary Rota vehivavy Moabita. Ary Rota tamin'ny vehivavy Moabita tamin'ny Naomi. Ao ka ny antsaha ka ijipona Saloim-bary ao aorian'izay ahitako fity eo masony. De hoy izy taminy andeha ariana. De lasa izy nandeha mitsipona tany antsaha tao aorian'ny mpijinja. Mitsipona zany tamin'izany. De ohatrany hoe 4 antsika any Madagasikara am'izao. Mpitsindroka zany, ohatra hoe mpitsindroka. De za vao tamin'ny maraina mihitsy rehefa vato kely no resaka hatreto. Lasa mihitsy saiko tamin'ny maraina hoe mba manahoana ry havana zao ny 4 any Madagasikara. Zay a, ny 4 taloha tena niadana. Satria ny olona taloha ohatra hoe manary varina pango. Varina pango be de atao amin'ny arina sachet ny taloha. Atao amin'ny arina sachet varina pango be de entinany amin'ny sortira iny de amenan'ny 4 de averindrareo andrahoana amin'ny siramamy de tena mihinana zavatra madio. Ny fanontaniana miperaka tamiko zany tsy tsy idiran'ny mba zareko hoe nampiasa ny saiko tamin'ireny hoe mba manahoana zao ny 4 any Madagasikara am'izao. Tsika miteny satria ny akapango ara tsisy manary zany intsony zao. Inona zany ry havana zao no hoan'ny 4 any Madagasikara? Malasa saina kely a. Ajanontsika eo ny amin'iny. Fa i Rota de 4. De hoy izy ny olona hoe "4 ve nefa zanak'Andriamanitra? 4 ve nefa zanak'Andriamanitra?" Fa mivadika ifantaniana eny amin'ny bokin'ny Rota 4:7. Ary Boazy dia napakatra ny Rota ka nanambady azy. Ary Jehovah nampananana azy ka niteraka zazala. Ary Boazy napakatra ny Rota. Iza moa ireo olona ireo? Rota le nitsindroka. Boazy ny tompon'ilay sanitsin-droany. Dia miverina ireo fantany hoe "Hoay 4 ve dia lasa vadin'ny Boazy?" De hoay zanak'Andriamanitra moa dia lasa 4. Fety hoe hoay 4 ve reto dia tena lasa vadin'ny Boazy? Tena marina. Tonga koa ny fotoanan'ny Rota. Izy nandeha nitsipona. Tsy fantan'izy eo tonga amin'ny toerany hoe.
fa ny tian'Andriamanitra foana izy dia mandalo Andriamanitra nitanetaetany mitsinjoka banana vary fa teny foana izy sy nanary anao izy rafozam-bavany hitan'Andriamanitra ny tempony fa misy olona katrami mitsinjoka any amin'ny sahan'ny olona tena efa nomanin'Andriamanitra mitsinjoka ny etombohany teo hoy Andriamanitra any amin'ny rotatoko fa efatra tonga ny fotoanany apakaro izy haleloia apakaro izy moa tsy nalala zany hoe zavatra nampahitan'Andriamanitra ny Josefa Genesis 7:30 nanofo Josefa 5 ary nanofo Josefa ka nambarany tamin'ny ralahany dia vao maika nakalany azy zany efa nalaza tamin'izy hoe mba ino kena izy anofo zao indro na meamboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboarako sady nijoro ary indreo ny lahatra nanodidina kosa ny anary amboarana hoe ka nikoaka teo anatrehan'ny amboarako ary hoy nalahany taminy moa anjaka aminay tokoa va ianao dia napaka anay tokoa va ianao ary zany nofo sy zany teny zany vao maika nakalany azy ary nanonofo indray izy ka nolazainy tamin'ny ralahany dia hoy izy indro nanonofo indray indreo masoandro sy mivolana ary nikitana 120 nikoaka teo anatrehako ary nambarany tamin'ny raha izy sy ireo ralahany koa zany dia ny tena mafy azy maika anao tamin'ny hoe manao ahoana zany nofo efa nofisinao zany moa avy tokoa va sy ny reninao sy ny ralahanao ka ekoaka eo amin'ny tany izy eo anatrehanao dia ny alina azy ny ralahany fa ny rainy kosa nitadidy izany zavatra izany tadidio zany zavatra izany fa tsy tonga ho azy zany fiandohana atongavana any amin'ilay fotoana io halleloia ho maro ny zavatra iseho eo mampitataina ny tantara fa Andriamanitra efa nilaza fa zay ny zavatra iseho fa fotsiny tsy nangataka tsony Josefa mbola tsy nahita angamba ianao tontolo mbabaka Josefa nandritra ny zavatra mafy ny lalovana haiz'Andriamanitra le izy farovina ihany Jehova mikoropaka izy raha zay tsy mikoropaka tony tsara halleloia tony tsara halleloia aokisika ho tony miandry an'ilay fotoanany raha mbola tsy sinekohaka teo anatrehany Josefa ireo lalahany ireo dia satria tsy hoe tsy tanteraka fa satria mbola tsy tonga ny fotoanany raha jerena eny amin'ny Genesis 1:20 any dinina zavatra nitranga antanterahana n'ilay atongavana amin'ilay fotoana Andriamanitra koa mihetsika amen le zaza tany amin'ny Ezekela nge Andriamanitra nikolokolo sy nahalehibe azy mba hatongavany amin'ilay fotoana dia nijeren'Andriamanitra hitako atonga ny fotoananao ity ny lambanao lambako arakotra anao Andriamanitra nge ravanao anatin'izany miasa fa nandritra ny fanaikena nataony Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Sara efa nikasihan'Andriamanitra miadana tao nge tranonjazany Sara efa ninomboka ny velomina nge ny lalan-drà kely sy ny lalan-drà madinika sy ny ozina sy ny nofo sy ny zavatra rehetra tao anatin'ny kibony Sara tao hoe tamin'ny fotoana ny tenena fa horainy firenena rehetra ianao tio misy tanan'Andriamanitra mikasika dia reny lalan-drà efa maina efa tsy nomboka velona ny lalan-drà mandidingana ho ahy io aza mikorapaka ho ahy ianao mbola le lalan-drà fotsiny lo velona anaty tranonjaza mbola tsy mandray zaza fa tsy maintsy velomina aloha ny lalan-drà ho any Ismaila sy Isaka mila miaina tsara ireo zaza ireo anaty kibo ryavana aza mikoropaka mbola tsy tonga ny fotoanany alleloia fa tamin'ny fotoana naovana fanaikena raha nijerena ny petahana n'ireny amparehetrarehetra eny Sara dia fantatra hita fa nisy zavatra nihetsika atao fa izy moa tsy mahalala an'izany fa memeny ataony zany fa hiteraka fa tsy haiko efa misy zavatra efa ohatry ny fanjaitra kely miditra anatin'ny kibony any tian'io sady mitoto vary any sady maniraka ny olona ihany izy sisa sy ny sisa menimenina ny Abrahama irany fa tsy haiko fa efa misy fanjaitra kely tsy hita maso manomboka mitsatoka anatin'ny
any lalany rakiry indrindra anatin'ny tranonjazany any de matory izy amin'ny alina de efa miasa le fanafody halleloia le natsofoka halleloia de mamoka miaina tranonjaza efa nitsatra mamoka misy aina fa tsy hity zany oka ho tongy halleloia enao io zao misy zavatra efa miasa ny ambadika andry fa miandry an'le fotoana fa i Josefa tany izy aloha de gadra lava tany de mpanompon'olona tany fa Andriamanitra efa nanomana fotoana ndray andro any amin'ny Genesis 1:20 natory Farao de nanofy izy ary rehefa nanofy izy de tsy nisy nizaniza afaka nandika ny nofiny tao anatin'ny olona teo akaikin'ny Farao teo nisy olona mijoro tsy mpilaza nofy ny mpahay mandika nofy zany teo daholo fa io lehilahy io indray tsy mpandika nofy fa mpitondra kapoaka tsisy fampidirana mihitsy zany tsy mpandika nofy io fa mpitondra kapoaka zany hoe maheno ny resaka rehetra hoe retsy mity nofy de tsy hainy fa io mpitondra kapoaka io avy nigadra avy nanao tsy nety io de avy nigadra mety nisy nampainao zany amin'ny courage anao fa misy antony zavatra rehetra nigadra manana fitantanany Andriamanitra de nivoaka izy ino nary nalehany tany ampigadrano ny eona tamin'ny Josefa ny eona nalehany tany i Josefa manana fanomezam-pahasoavana zay tsy nisy nahita ary tsisy afaka nitantarainy an'io tsisy afaka nizarany an'io afa-tsy ty lehilahy izay nigadra ity nanofy de nadikany Josefa nofiny enjana kely fa zavy tantaran'Andriamanitra de io lehilahy io ka tsy olon'olom-poana niara-nigadra tamina olona ambony Josefa ary olona io nanofy de nadikany Josefa nofiny de tanteraka fa tena teo amin'ny anjaran'ny Farao nanofy nataon'Andriamanitra teo io olona io mpitondra kapoaka amin'ny Farao nahare tsara fa tsisy madika ny nofy de zao tenen'io lehilahy io de niteny tamin'ny Farao andiny fasiny de niteny tamin'ny Farao le lehibe amin'ny mpitondra kapoaka hoe tsaroko zao fahadisoko Farao de tezitra tamin'ny mpanomboka nanao atany an-tranomaizina tamin'ny tranony Genesis 2:20 zany tsaroko zao fahadisoko Farao de tezitra tamin'ny mpanomboka ka nanao atany an-tranomaizina atao anatin'ny tranony feny mpiambina de zasy lehibe amin'ny mpanao mofo ary nanofy zay ndry alina de zasy izy samy nananofy araka ny heviny sy ny nofiny avy ary tao amin'io de nisy zatovy hebreo io am'izay izy fa naninona tao ary olona io no nigadra dingan'Andriamanitra mba hahatonga zavatra anankiray amin'ny fotoana halleloia ary io fotoana io nanova ny tantaram-piainan'ny Josefa rehefa misy detay an-javatra indraindray tsy takatsika mihitsy fa io detay ana zavatra io nataon'Andriamanitra ny seho halleloia nataon'Andriamanitra ny seho mba hatateraka zavatra anankiray amin'ny fotoana misy detay an-javatra nandalo teo fa tsy nataonao tsy neritreretinao ary tsy neritreretiko koa fa ny detay an-javatra kely eo amin'ny fiainantsika manova ny fiainantsika misy natonga antsika zao fandarantsika zao tantarako anareo fiarabana hatry ny taona ny fianakavianay de za taloha manao an'ity Facebook ty mbola tsy de tena mahay tsara an'izy ity hoe inona de mijerijery vaovao io fotsiny ataoko fa tsy de mizahatra hoe zavatra haiko amin'io fa taitra mihitsy fiarabana tratry ny taona angamba izay de tonga ny ambony volalina de misy 9 heures zay miantso anahy de mamarena misy ditako eo daholo fianakaviana rehetra zay no nahafantarako voalohany aikay azo atao miantso olona be de be miaraka de mifankahita eo amin'ny telefona
dia tonga dio any matoeritretra ary azo atao zany a raha mety dia miantsolo ilany Madagasikara dia miantsolo any amin'ny toerana hafa dia eo izay miresaka dia hitoriako teny ilay olona. Teo amin'izay any teny tamin'ny olona andro sabata ohatr'izao izay te hiantory teny mandefasa MP dia nisy namaly hoe za dia nalaiko rinareo dia atsoko amin'ny messenger dia natsoko ny anankiray azo atao kely izy dia nanomboka teo izao appel atsika fitoriana teny en ligne rehetrarehetra izao. Nareo rehetrarehetra izao tsika rehetrarehetra ireo misy detay any zavatra niseho tao ananonanona tao fa tsy ohatrany tsy dia nahataitra atsika fa iny zavatra iny hitondranao any amin'ny fotoananao sy Andriamanitra. Dia ozy izy nanofy zao izy dia tao aminay nisy zatovy Hebreo anankiray mpanompo mofeny mpiambina dia nambaranay tamin'ny nofinay dia nilazainy taminay ny heviny samy nilazany araka ny nofinay avy zay ary samy tonga araka ny efa nilazainay taminay indrindra izany ampidino amin'ilay nepetrava fa izy kosa nanitra andiny mivavatra ambe folo dia naniraka Farao ka napaka ny Josefa dia nalaina faingana natao andavaka izy ary nanaratra ny volombavany sy niova amin'ny fitafiny dia nakany amin'ny Farao. Tonga ny fotoana tonga aza mikoropaka oka ho tony tonga ny fotoanany tsy nangataka hoa tsy nanao lettre tany amin'ny Farao mba avoyaty moa azapaty fa za ediny mahay mandika nofy tsisy idiran'ny nofy mihitsy zany tsisy nanala mihitsy fa fanomezam-pahasoavana izay tena tsy nampiasainy Josefa tsy dia tena hoe nisy natsapano zava-dehibe mahay mandika nofy hoe dia atavavoaka ny ampigadrana rehefa ndana ianao mitady asa dia tena zay mahay mandika nofy inona ny atao lettre de motivation za zany dia tiako be poste nareo io efa ilana naniry asa tamin'io maria za mahay mandika nofy dia sorato hoe zany mahay mandika nofy ianao raha mahita asa amin'izany ianao. Josefa tsy naralan'izany hoe mahay mandika nofy izy dia zay dia adika ny nofy fa iny fandikana nofy iny fanomezam-pahasoavana iny avy amin'Andriamanitra ary raha mbola zavatra avy amin'Andriamanitra mahatavavoaka anao daholo mety tsy androany fa mety rapitso raha mbola zavatra avy amin'ny tanan'Andriamanitra alleloia ho avy ny fotoanany misy idirany amin'ny fiainanao iny misy idirany amin'ny fiainanao iny nanomboka teo tonga ny fotoanany inona tokoa zavatra nitranga ao arinao raha vakinareo tantara fa tsy tantaraiky satria tena lava dia lava ny tantaran'i Josefa fa tena tanteraka fa nikohaka teo anatrehany tena nikohaka arabaky teny ny rahalahy tena niondrika teo anatrehany ny ray aman-dreniny sy ny rahalahy tamin'inona tamin'ny fotoana ry havana salamo faharoa ambizato salamo faharoa ambizato andiny fatelo ambe folo ianao mitsangana ka hamindra fo amin'ny ziona fefa andro amin-drapo aminy zao tonga ny fotoana mbola tsy nahandrana fo aloha ziona tena mbola nifaizina aloha ziona fa zao nitsangana amin'izay Jehova aniny amindra fo amin'ny ziona fa maninona ny amindra fo amin'ny ziona mahimpepaka be ve ziona tsara toetra be ve ziona tsotra fotsiny valiny tonga ny fotoana rehefa tonga ny fotoana na zavatra anankiray dia tsisy ninona azo atao amin'ny zavatra io za moa zany dia mba vadivadina asanay dia mivarotra fiarakodia dia mana voninahitra n'Andriamanitra no fitahin'Andriamanitra dia zay atao tokantrano manatao bilina vitsivitsy eo foana zany zay dia misy anankiray zay novidiko efa ela angamba 2 volana dia rehefa novidiana izy io dia asa izay nahazo azy fa nisy simba tao dia ilay simba io nitatritatra be mihitsiny nieritrretina fa zavatra kely dia kely dia nitaritiko retina nody ihany ilay izy
ny andalina zany izy tsy de netiko netina no dia nitatra zavatra hafa de nisy zavatra ny soloana atao intelo miverina ny mekanisien nanolo an'io efa vita tanteraka mihitsy a zay vao tena hoe poitra am'izay tena le zavatra ngezandrindro am'le izy mihitsy simba de tsao ny zavatra teneko nanao veloma le mekanisien de ozy aho hoe de nidiko tao anaty kana evitra ao anaty karazany farany lalilany le tômobila de any de zao ny atseky hoe za tsy jerena mijereny hoe tsy tiako tsony na mijereny tena hitako hoe tena leobe an'litsy zany leobe tena felako tany de tsy nietreritra mihitsy hoe de mipetraka ao amin'ny garazy eo izy efa feny diatsaka mihitsy izy zao mpikaroseriko miakatra ny ambony foana ny saka de za tsy nieritseritra mihitsy hoe tseky hoe ahoana zany le lany io ao tena nadinoako de na mandalo mijejereko tsony mihitsy mifiletaka atao mipneu ndraindray zany tsy tena fa zao ny zavatra mahavariana misy olona andresaka tamiko tamin'ny terinandro ty ary ianao ohatra hitako nanana an'le zavatra ohatry zao iny a de ao iny fa simba le izy nefa izy iny tsara eo a tsara fa simba e amboary de alaiko izy le olona tsy nahataitra anay ihany no le resaka de farany izy le olona fa ahoana zaho mbola tsy te handany volamboatrany io ao izy fandefasako vola ianao anamboarana an'le izy de fanamboatra am'le vidiny hitanareo za tsy nanetreritra amboatra an'le tena araka tekitra any tena averako any mihitsy mbola misy hafa aloha reo a de naverako any mihitsy aloha fa tonga ny fotoanany tsisy mpiresaka tsisy misy olona ny tetamo hoe aiza le izy tsara anginy sy mba ao le izy amboary de alaiko izy le olona mbola tsy te handamboatra ao fo meko vola ianao anamboarana azy fa amboary alleloia tonga koa ny fotoana ry alleloia petraka atao izy a tsisy ninina tsisy nanao combien za tompony ary tsy nijery azy tsony fa rehefa tonga ny fotoanany misy olona tonga ho azy tonga de iny ny vola namboary amboary alleloia amboary fa ilaiko ohatra ny Josefa mihitsy ivoako ao fa teneniko anareo angatakatany amin'ny tempoly any ilay vehivavy momba ny nanosika azy andeha angatakany amin'ny tempoly ny Samuel toko voalohany andiny voalohany de satria ny rahavaviny nanesoeso azy satria le vadiny anankiray a le rahavaviny zany a miteraka izy tsy miteraka Andriamanitra nefa efa nitady tamin'ny fotoana io efa nanomboka tsy de nakasitran'Andriamanitra tsony ny helim-pisoana sady efa antitra de nitady olona Andriamanitra isoloan'ny helim-pisoana efa fantatr'Andriamanitra ny anaran'ny olona fisoloana Samuela ny anarany alleloia aiza ary Samuela mbola tsisy Samuela fa iza ny mamany Samuela e Iana ny anarany ohatra mampieritreritra anahy foana zany ty tantara ty hoe tsy maintsy nakany amin'ny tempoly hoe ty vehivavy ty nangataka nefa Andriamanitra efa nanomana hoe misy Samuela eo hoe alleloia io Samuela io de le Samuela tokana io zanaky Iana io fa tsy zay Samuela hita eny an-dalana eny ity vehivavy ty a nandeha nakany amin'ny tempoly izy nitsangana izy teo ampisakafoanana de nandeha nakany amin'ny tempoly izy de nitomany izy de nivavaky izy mba hananjanaka am'izay tsy nametrahany hely tanana koa izy fa nitsofondrano zay mandehana mandehana soamatsara andimy fito ambin'ny folo men'Andriamanitra Israely anao na izy nangatahana taminy lasa nysaiko ary raha tsy nangataka teo moa zany ely azy vady Iana de tsisy hoe Samuela tena zary avana tena mieritreritra ao na fahitanareo an'le izy raha nataniko an'izay azo hoe tonga hoe Samuela raha tsy nangataka tany amin'ny tempoly Iana fa petraka tany an-trano ihany tonga hoe Samuela sa tsy tonga ny lainy Iana
aza mananatra atsika misy olona manao teny mahery atsika reny manao teny marary atsika reny amin'ny zavatra zay mety tsy ananatsika manezoezo atsika aza marelo amin'ireny ianao fa ataovy mampiatsika anao kosa nefa reny ity vehivavy ity ity vehivavy ity no le esoeso teny sy le teny marary dia nanosika azo aiza andiny fa sivy rehefa ninona sosory tao sy izy dia nitsangany any satria eo mpisakafoanina reny mety esoesony le ravaviny izy hoe zany zanako indri naky izy zanako zao ry lasa izy nitsangana soatra nareo namaly misy miteny hoe tonga misy ny hoe tsy tonga nanosika azo aiza zany le esoeso teny le faneson'ny olona nanosika azo any amin'ny tempoly nanosika azo any amin'Andriamanitra sy tonga fo io le detay io detay daholo reny azo atao makarary fo reny fa atao hoe detay an-javatra ianao atao tsinotsinon'io detay reny fa detay tokony ho tsarovanao ary atonganao hetsika lasa izy nakany amin'ny tempoly le valombavaka ary ve efa nomaninao anazy hoe sa nole izy nakany amin'ny tempoly ve nazahony azy za dia resy lahatra fa na tsy nakany ary izy efa nomanin'Andriamanitra anazy za mitovhevitra amin'ny aja sy kapatitsia itody iaingo indrina Rodriguez itojo reo zany zao no mitovhevitra amiko raha hevitra fa tomboky Samuel na tsy nakany ary izy fa satria Samuel efa nomanin'Andriamanitra ary efa tokony tonga amin'ny fotoana tsy mbola fantatra fotsiny hoe tokony roviny ely tsy fantatra hoe velona hatramin'ny roviny fa ny zavatra fantatra tsy maintsy misy misolo ely tsy maintsy mila Samuel fa na samy hafa azy teto ilay fahanesona nataon'ilay ravaviny ry Penina nanetsika ny ambopony nitondra lahelo teo aminy nanosika azy antoraka ao Jehova dia rehefa nitetoraka teo izy dia zao ny zavatra nitranga nasika vakitsika fotoana fotaorinan'io zany hoe zany aloha mieritreritra hoe tena efa hiana foana ny ana fa mifahitako an'io mety mbola tsy tonga le fotoana fa naakselerena le izy satria vo avy tany am-piangonana izy vo avy tao amin'ny tempoly izy dia nandeha dia ny fo maraina koa izy ozy hoe dia lasa nandeha raha vehivavy ary ninona izy ka tsy nahelitaresony ary ny fo maraina koa izy reo ka nivavaka teo anatrehany Jehova dia lasa nohody tany an-trano ny tany rano ary elikana nahalala ny ana vadiny ary Jehova natsiaro azy ary tamin'ny fataterahany andro zany hoe tamin'ny fotoanany dia nanananaka any ka nitera-dady ny anarana natao hoe Samuel fa hoy izy tamin'ny Jehova nangatahako azy tonga aloha zany Samuel mety mbola nampetraka ninona teo ary izy efa nividian'Andriamanitra fa le esoeso le ratsaratsa natonga azy alleloia natonga azy voatosika nampatsiaha tamin'ny Jehova an'le izy ianao rehefa misy zavatra aza mitarena be amin'ny Jehova tsy hoe mba meo anahy io ampatsivan'ny Jehova ny Jehova tsarovy ahy alleloia tonga meloa satria maninona voatosika nibosesika tao aminy tena lasa dranomasy teo amin'ny tempoly mihitsy izy nefa le izy efa omena azy araka ny tenin'i Jesosy teo hoe efa fantatry ny rainareo fa ny an-danitra fa tokony ho anareo zany fantatra Andriamanitra fa tokony ho any ana Samuel satria Samuel ilaingy amenna mitodika amintsika tsirairay avy io permis tediavinao io fantatr'Andriamanitra fa tokony mantanareo sitrapon'Andriamanitra ve nanana ny kristianina permis sa tsy sitrapona hoe mba iny ianao hitondra tômôbila andeha hanao asan'Andriamanitra manamora ny fiainanao ny fahazahoanao permis ohatra eto Frantsa sarotratra mahazo permis dia mizay ny teneny
sitrak'Andriamanitra zany fa fotsiny indray mandeha anao nanala le indroa anao nanala tsy afaka aza miteny za hoe de tsy omenao an'io Jehova mbola tsy tonga ny fotoanany fa ateneniko anao za tsy mampanantena anao hoe raha pitso ny fotoana raha afaka pitso fa io kosa tsy maintsy misy tonga am'le fotoanany io tena manala fanontena anao manala fanefatra mbola tsy afaka azakiry aza miteny taka amin'ny abra de tsy nomenao permis mihitsy mbola tsy tapitra ny fotoana amen men'Andriamanitra anao io amin'ny fotoanany examen ilay sitrak'Andriamanitra sitrak'Andriamanitra anao afaka examen mila tena mangataka mafy maraina am-parivony andro mihitsy anao vao afaka vao tokony afaka examen na hoe tokony hiasa ianao zany zanak'Andriamanitra mila miasa andeha hanao entretien ianao ndana manao takaniana fotsiny milamy ny zavatra ratsy milamy ny zavatra le endriky ny mihinana sy misotro mantsy varinina amin'izao tontolo zao amin'ny fihinanana sy misotro ny azy alohany nandeha nakany amin'ny tempoly manokana fotoana ho an'Andriamanitra aleloia androantsika hivavakantsika rehefa avy eo ny vavaka ataontsika dia tsotra fotsiny Jehova tongava ny fotoananao amen za tsy afaka itenao raha pitso na afaka pitso fa za mieritreritra hoe efa fotoanany zao halleloia mety zavatra tsy azonao omaly tsy azonao tamin'ny telo volana ampatsahivy fotsiny androany moka aza mikoropaka aza tena za moa dia tsy nomenao an'iny zao fa iova zavatra fa na mivavaka renao ao an-tsainao ao le izy tonga ny fotoana tsino mangataka mivady saza zany efa any mivadinao ka efa any mivadiny makirina any izy any zao mbola miandro detay mbola tsy meona mihitsy tsy apozinao mihitsy so makirina izy ary mivadinao io am'izao tsy apozinao mihitsy jereo daholo mivaditsika rehetrarehetra reo mety vitsy amintsika any zany hoe olona mivady efa niarany lalao tambola kely de niarany andry lasa mivady fa ny akabatsahany atsimo sy avaratra tsy de mandinika hoana reo fomba iona lesy mampionina fa nisy detay kely fotsiny mampionina nisaraka tamin'ny olo tiany de za koa nisaraka tamin'ny olo tiako de zay samy any an-tranonay fa ny anabaviko sy ny rahavavy mampionina niarana anao volo tao amin'ny coiffure de samy namany ray namandreo samy naman'le coiffeuse zany le ranabaviko sy ny rahavavy mampionina de rehefa teo amin'izay de nitary le anankiray ianona ngeky mampionina ngeky nisaraka tamin'ny olo tiana ohatratrao de jeren'le anabaviko le rahavavy mampionina ohatry ny karana de ohatry ny taitra izy de ndresahany koa le kazata zany cameraman misy fety zany tare cameraman any am-piangonana ny fety de napatsihivon'le anabavy koa tamin'le confesse zany nefa tiana ho tonga ary le anadahaka iny tadidindry rado de rado izy rado le baka camera iny izy koa keke ohatr'zao anina ohatr'zao de raikitra ny resaka raha vavinao saraka andao ampiona ary zareo firy numéro anazy izy le anabaviko le anabaviko atravy zao zay anabaviko zay izy kometa nevady le arozazo le kadoako isaka miesy hoe tokony mena kadory izy zany nampionanay vady de miananjy eny hoe avirady izy mantiana misy akisy vavy tena tsara tarehibe any meko any la ty numéro any atsoy mbola ako misy vady atolotra zany numéro iny orange izy telo masa iny tandramo fotsiny io fa tena matsokotsoko kely zay izy eo karanake zay zany le numéro de nareo koa de misahirana de nalaina any le numéro amin'io matsokotsoko kely zay masa madondadonda kely zay matsokotsoko kely izy raha nabaviko eny ary de natsona le izy fa vao natsona koa le feo tonga de FM fa tsy AM tiany to de ohatreo mety mbola tsy hitako le sary azao ma tsisy Facebook
fa efa nyteo zany le teniny avao ke matsokotsoko ke ny noko koa le feo tena matsokotsoko tsara za hoe irato ty ay ianao le anina e zany taomba eona aleloia de tay anjava tsisy nanam-po mivadina makrina efa andro izy a tsy azonao an-tsaina mihitsy zao makrina matsy le resaka vady teo any izy zao any tsy apozinao mihitsy mety olo lefa niarany vidy mofo maraina taminao tsy apoziny tsy fantatra hoa tsy fantatra mihitsy za misy kozinako zay a gendarme ny vadiny natonga anazy gendarme ny vadiny very ny tomobilany efa ela be zany tany Madagasikara very ny tomobilany de nandeha nanao plainte izy de nakao gendarmerie de le gendarme atao nandray anazy de natao enquête zany very le tomobile sady manao very le tomobile akosefo ndry zany ina le tomobile ndry mampatipatotra anao zao ve le tomobile de mivady efa firy anaka izy zao le kozinako zay mivady ry zareo teo ampanaovana plainte de lasa tsony le gendarme le tomobile zany la de tsy le tomobile esika ame efa momba le tomobile izy amin'ny atako anao le tomobile mbola tsy hita fa zany hoe efa hita eto ihany de ohatr'izay teo mivady misy détail tomobile mody very fa tonga de tokantrano ny olona za te tena aminao a aza mikoropaka tsika miaraka amin'Andriamanitra eza aza mikoropaka isika fa raha mikoropaka tsika sao de miemotra ny fotoana tongo fotsiny tsika fataro hoe ozy Andriamanitra mantsy any Abrahama Jehovah Andriamanitra nge ty eto aminao ty za Jehovah Andriamanitra manome anao ny fanekeko za Jehovah Andriamanitra no miteny aminao aleluia raha ny aniko zany hoe ny côté an'Andriamanitra jereo zay le raha ny vidy moko farena taona tena marina zany teniko anao zany a vozy Andriamanitra raha ny aniko ny fanekeko efa tonga taminao any tiranako to ary saka tsara kosa zany zany zao te ampahiranao andro any manao hoe tonga ny fotoananao rehefa tonga ny fotoananao de tsisy azo sakanany fa rehefa mbola tsy tonga koa ny fotoananao omeko hanina amin'ny fotoanany zany hitrodrananao isan'andro eto ary omena miliary ianao omena vola ianao rehefa mbola tsy tonga zay fotoana zay tsisy azo fataonao fa koa mbola tsy nomena Andriamanitra famanginan'izany fa rehefa ho avy ny fotoana de tsy maintsy hotsofoka rano am'izay ihany ianao zany nefa kory tsy midika hoe tsy ho azonao zany aza tafalatsaka amin'ny erreur nataony Abrahama de tsy nomenao zanaka ao izy mbola tsy tapitra ny lalao mbola tsy midina ny rideau mbola hipotra le pira le tianao tady ity zay resaka zay atokian'Andriamanitra soferana bus ary atokisatsika soferana bus atokisatsika taingina bus milamina tsara de Jehovah Andriamanitra de tsy atokisatsika ivavatsika rehefa aveo isy tena ny groupe Mare sy ivavaka eto fantaontsika anao hira anankiray inona ny hira hitanareo fanaraka am'izany ataontsika hira mahafinaritra be fa manaova nareo olona anankitelo zay mandefa proposition na hira voalohany eo de zay telo zay ny safidianatsika de anao hira anankiray mahafinaritra be sika amaranantsika nyity fotoana ty hitirantsika mivavaka sy amaranantsika ny fotoana sady hitsonjovatsika ny any Madagasikara izay efa lasa de lasa tokoa ny fotoana inona ary ny hira hitanareo fanaraka am'izany aza mikoropaka manana ny fotoana ny Andriamanitra tsy maintsy tonga ny fotoananao sy Andriamanitra tsy maintsy tonga ny fotoananao sy Andriamanitra amen mino fanapairanao zay teny zay ndao ary inona ary ny hira tianareo ataotsika ifampahirizantsika am'ty androany ty amaranantsika ny fotoana aza mikoropaka manana ny fotoana ny Andriamanitra tonga ny fotoananao za miny fa tonga ny fotoanatsika toloteny zany koa tsy tonga fotsiny zany fa tena amin'ny fotoanany tokoa zany toloteny zany tsika rehetra zao hijoro vavolombelona amin'ny herinandro io amin'ny herin'ny androany hijoro vavolombelona tsika misy fotoanan'Andriamanitra tonga tamintsika amen ain Jesosy ary tsika tsisy an'olotra hira amen ny hira zay zao anankiray
dia iza koa ny avy isafidianantsika. Halleloia. Amen hony a. Amen, 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 amen. Dia mitondry misy tojo filasolony aina. Reo zany isafidianantsika dia mamy ny foko. Mamy ny foko ry Jeso. Le amen amen nareo efa mifidy hira io a. Fa tsy le mbola resaka mividy mofo manentana io anaovanareo amen amen na mbinotsomakirinina. Any a amen amen le hira io, le hira nety soaveva tamintsika teto. Reo telo reny safidianantsika za manao amandefa hira hafa-tsonareo a. Amen amen dia mitony a dia mamy ny foko. Reo telo reo ny safidianantsika. Alleloia. Misy ilo hoe aza mikoropaka zany hoe sa mba miteny hafatra izy ho titody. Ao ary mitony fa tsy tadideva mitony fotsiny. Ary ohatrany Halleloia. Efa dimy ny amen amen miandro ray zany ny amen amen dia efa feno. Iza zany marina tiananina resy teo. Halleloia. Lany amen amen lasa aritsika taitoparitsika rehetrarehetra. Ny angaviana tompona andraikitra tonga dia lanceny zoom fa hivavatsika aoriana antiety. Misaotra anareo nandray anjara tamin'ny voty a. Samita iny mitombo daholo. Jesus, nothing, eficácia.
ataonay amainina tokoa zany Jesosy a miandry anao zay Jesosy malala miandry ny fotoananao zay Jehovah Andriamanitra aza vela mikoropaky izay aza vela taitaitra izay fa fantatsay fa ankehitriny fa ny zavatra ray tonga avy aminao dia amin'ny fotoanany tsy afaka hododosanay ianao tsy afaka hanao pression anao zay ianao koa miandry finoana avy aty anatinay ka izao Jehova zay matoky anao dia eto foana zay andry anao halleloia fa tsy maintsy tonga ny fotoananao dia raina mandrakizay ny anaranao lehibe voninahitra aneho anao amin'ny avo indrindra ry tompo tianay io misaotra betsaka mitera sy mankalaza manome voninahitra sy misaotra ilay anaranao masina izay tsy misy toanao ary tsy misy azo arina aminao le Andriamanitra mijerana isan'andro ary rehefa mandalo ka mahita tokony atao dia manao tokony atao aminay tsy ianao no Andriamanitra hovidianay voly na ho Andriamanitra hoterenay amin'ny fanapahan-kevitrao fa zay matoky fotsiny fa mijery anay ianao ary zay matoky fotsiny fa raha zavatra mbola fantatrao fa hahasoanay miandro fotoana sisy izay saotra Andriamanitra menay anao ny fitantanana menay anao ny fanapahan-kevitra fa zay tianao foana zay iandry anao foana ary zay miandrandra anao foana saotra tompo ta io ary mba ho tonga amin'ny fotoana ny tsirairay avy samy manana zavatra andrandraina aminao zay iriko Jesosy a tonga ny fotoana voninahitra ho anao mandrakizay dia hatramin'izay misaotra Jesosy malalo halleloia amen ivavaka ranabavitsika Iama amin'izao fotoana zao dia dia miasa ny ranabavitsika Mami Iama anao ny fitenenana Haleluya, beres masalah dalam masalah hidup sesuatu malam seperti masna itu tuh yang dinuanai sudah nanu petang kumas mas itu malam awam ni kumas matam sum atam tu itu sah bola pelu kalau tiada pun tunanai orang yang nonton kerana nonton itu malam bola naru supaya kutil nak nonton itu sah kenapa pertama kita di mana mana kalau kita di sini mana pun Kalau kita melakukan ini, kan kan kita selalu apa itu kita apa lihat kalau yang no itu saja. Orang yang kita nama pisau dan pisau kan, mana nak kalau yang nak cari itu dia kata nih sih ande pesan kita selalu rana dapat kita itu saja. Kita nawe kata saya sini naik Andre yang buat kita selalu cuma sih tunggal tuna amalino kan. Kita punya Jesús malam mencampirano ane pa Jesús mata pa daya pa iba nisi ni kaha balbaba ka te umena wanai kana buara na pula de pa balbaba ka Jesús tenawe fikira na yamna yuda bamba na Jesús pa tagamna ida Jesús isora ne nanti kare pensan abuara pun serara nanti zane dua terus nisnya balbaba ka batena artu batena we ayat tu bukan nama naten pemandang sunana eno isora eno dan damde kaitan chota na kita selam pelung pelau namena damre bela kali bela namena damse san chota kita sejam dapat nyakam dawatin we pesa kita malalu ni siapa damse dan dua isora eno kita kita malalu kita kafir bela thanu nau pun ekstra raya dan dua kalau itu mudah pesan penuh yang mudah ane nak ekstra ya terima kasih terhadap bahasa cara ini yang bola waktu sana dan dia laza hari wancer ya nak kita jangan kufiatan kasih terhadap bahasa cara ini nak kulit semua kita bukan sonareta dan detara tirai rumbolanya kapit itu saja bola
agabom-polo izy ireny ataovy mahatsapany kasony izy ireny ary ataovy tena hoe sivitra matokoa ihany ny fotoananao toetra ray masina terendrena voninahitra eo atolotra eo anao mandrakizay aleluia amen Aleluia. Jesosy malala eo mbola faly fiveran'ny anaranao izay mbola Misaotra betsaka Jesosy fa nandray teny mamy mampahery Jesosy tena velona fona sy fanahinay nandray teny mamy efa aminao Jehovah-Andriamanitra izay mifanifinao. Misaotra betsaka Jesosy fa tena voaranay mihafa aminao tamin'ny fiandroany ity. Tsy hikiropaka ane manomboka nyvany Jehovah-Andriamanitra fa tena Ayuna Jehovah-Andriamanitra hay andenao Jesosy fa tsy maintsy tonga io antsofana izay tendenao Andriamanitra. Zay Jehovah-Andriamanitra tsy teny tahaka any Abrahama Jehovah-Andriamanitra. Abrahama indray Jehovah-Andriamanitra fa miteny hoe efa antitsy azao nefa tsy nomenao tarana. Jesosy malala indraindray anay rehetra Jehovah-Andriamanitra amin'ny vavaka izay nataonay aminao kafa napetraka teny nataony Abrahama koa. Manahoana ohatra tsy mety mivaly ilay vavaka, manahoana ohatra tsy mety tonga ilay izy nefa Andriamanitra androany ianao nampianatra anay. Tena andriny fotoananao Jehovah-Andriamanitra tsy hikoropoka Jehovah-Andriamanitra fa tonga fotoana fa izay voakendrinao tompo tsy maintsy ho tonga izany. Ampianarana tsirairay avy Jehovah-Andriamanitra tena ahandrenao Jehovah-Andriamanitra n'aiza n'aiza ny toerana misy anay. Na nenty-gadrano tahaka ny Josefa aza Jehovah-Andriamanitra fa afaka miasa foana anao Jehovah-Andriamanitra. Afaka miasa anao amin'ny fotoana izay tianao anatanterahana izany. Ataovy mahay miady tahaka ny maman'ny Samuela tany an-tempolo izy miady anao Jehovah-Andriamanitra nefa tonga ny valim-bavaka Jesosy tsaronao izy Jehovah-Andriamanitra. Ampianary izay manomboka izany tena tsy hikoropoka Jehovah-Andriamanitra ary mety hikoropahanay ny tanteraka sy monomonona indraindray Jehova. Fa androany Jesosy misotranao fampitanao aritra Jehovah-Andriamanitra fa hay andenao izay fotoana rehetrarehetra Jesosy ho kalma fotsiny fona sy fanahinay iady Jehovah-Andriamanitra fotoana izay tendenao. Mankasitraka indrindra Jesosy voninahitra sy tena ho anao rery ihany taotra ray malalo. Amen. Mitonia Sarantsika nyenona hatramin'ny farany tapitra eto fandarantsika irinikavelometo ambany tena mbola tsokeny amin'ny ranatra Jesosy dia fiainana somatany dia volesaina amin'ny 7 alina satria tahiny tombodao tsika rehetra sotrana miravavy tamin'ny vavaka mamy sotra tsika rehetra nahatramin'ny farany Andriamanitra ny hitany tena Amen. Matokiai zanako Visau chafui anao Etiu fafak Niranu masunau Tabakuzai Tabanau Dikulosianau Indri razati nufa Etuau Isavajeet Si vote Afanianau Fani Savajeet Biara miasa suana Azamanaifa Etuau Javera quando Metichiwasunau Zaitundrakwanau Fa'azamanai Azamanai Faisau Hitantananau Ampianarana
marikio zavabavao ianao ny ampatanjakanao no antony zao aiko fa marary nefa nampianao anakaiky ahay ny zavatra etra tsy voatery hafaly anao fa ny zavatra etra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay aza manay fa izao hitantananao ny zavatra etra tsy voatery hafaly anao fa ny zavatra etra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irenao mety tsy ho azonao za hitondrako anao fa aza manay lalana tsara hitondrako anao hampandresianao aoarinao ho tafisy ny voninahitro ianao namatoky ay aza manay fa izao hitantananao aza manay fa izao hitantananao